Ara-banatsika menakavy amin'ity sabata mahafinaritra ity anatiny fandarana live-tsika fitombavaka live iranao amin'ny fandaran-dravaka izao sika rehetra tanatin'ny groupe izay maresa ara-baina manokana tonga eto androany isika menakavy izay mpanaraka ihany koa fandarana dia ara-baina manokana ianao ary faly re zay mahitanao eto androany tena amin'ny fifaliana lehibe mihitsy ny idiranay anatin'ny tokantranonareo idiranay anatin'ny telefona nareo tsy alay avy eny ampelantananareo eny eo amin'izay jerenareo eo amin'izao fotoana izao faly izay tafiaraka aminareo androany ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo anapaka feno any ho any anatin'ny tokantranontsika tsy alay avy izay mandray an'izao fandarana izao anapaka anatin'ny fontsika izay tompona telefona rehetra mitazona izao fandarana izao ka andalova ty fandarana ity dia mirary koa izay mirary ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika mianakavy amin'ity androany ity ivavakantsika eto androany ametraka indray ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra ametraka indray ny tontolo androntsika ary tsy ny tontolo andro ihany satria ny tontolo androntsika eto dia efa vavaka no amenoantsika nyty androntsika ity hiaino ny feon'Andriamanitra tsika androany hiteny eo anatrehan'Andriamanitra tsika fa indrindrindrindra ihany koa dia ny tontolo herinandrontsika izay apetrakantsika feno eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao fotoana androany izao etsika mbavaka ny fiainantsika ny afana ary misaotra an'Andriamanitra tsika raha mbola manana fotoana fahantsika tonga eto indray androany tsy zavatra kely ny atongavanao eto mety andro anankiray izany ny afana tsy zavatra kely ozy izy ny vazaha hoe le temps ozy izy c'est de l'argent izany hoe tsy kely ny fotoana mba misy fotoana zany laninao tena afaka migania zavatra betsaka ianao ao anatin'ny fotoana izay laninao raha mandany fotoana eto ianao zany dia tsy araka ny tenin'ny vazaha hoe vola no azontsika eto fa mihoatra lavitra noho ny vola mihoatra lavitra noho ny fananana ara-materialy izay ilayntsika ihany koa hitan'ny masontsika fa mihoatra lavitra noho izany ny zavatra azontsika eto androany ambana malala andro anankiray no fonao an'Andriamanitra fa tsy andro anankiray no hitahian'Andriamanitra ianao tsy andro anankiray no anehoan'Andriamanitra aminao ny voninahiny raha mandany andro anankiray eo an-tongotry ny tompo ianao androany halleloia ny olona rehetra izay nifanena tamin'i Jesosy rafana tao anaty baiboly
tao anatin'ny fotoana fohy no mety nafahany eo na tamin'i Jesosy. Tao anatina mety ora iray na ora roa no mety nafahany tena hoe nanakaiky an' Jesosy, nikasika an' Jesosy, niantsoantso an' Jesosy. Fa ny zavatra azo ny tao aorianan'izay tsy ny aina ny tao anatin'ny ora iray na andro anankiray, fa nentiny tamin'ny ho aviny manontolo ny zavatra noraisiny tamin'ny fotoana izy ny eo anatin'i Jesosy rehefa namalala. Tamin'ny fotoana izy nanatrika an' Jesosy ka natsapa mihitsy manao hoe io aho fa manatrika an'Andriamanitra, io Jesosy fa tena eto akaiko eto, io Jesosy fa niaino aho, io Jesosy fa namaly aho, ary io Jesosy fa voakasikako. Halleloia. Ny laman'i Jesosy androany nentiny mandrakizay, nentiny mandritry ny fiainany teto amin'ity tany ity, ny vokatra azo ny tao anatin'izany. Androany ianao na tonga eto dia tena handray vokatra ianao, ary ny vokatra raisinao androany tsy raisinao anatin'ny herinandro, tsy raisinao anatin'ny ray volana akory azy, fa hoentinao mihitsy ry havana, hoentinao miakatra any an-danitra mihitsy ny vokatra raisinao anatin'izao fotoana maharaka izao. Hivavaka tsika androany, hivavaka tsika tsy manao kilalao. Zao fandarana zao tsy kilalao zao. Mety tsy fantatro, mety nisy olona hafa mety manao fandarana na mety manao zavatra hafa, mety manao an'izany ho kilalao ry havana na manao an'izany ambany zavatra. Atsika tsy manao an'izany ho kilalao. Nataontsika teny hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Tsy manana ninino tsika eto androany, fa ny anananao rehetra no eto androany. Inona ny fananana eny aminao? Inona ny fananana nomen'Andriamanitra anao? Inona ny zavatra eny aminao androany ka afahanao, halleloia, miteny eo anatrehan'Andriamanitra ry havana, afahanao manome voninahitra azy amin'ity androany ity, manana fananana ianao. Ry havana malala, ilay zanak'Adala dia nomena fananana izy teo amin'ny fiainany, nomeny indray ny fananana izy, fa nentiny ny azy ry havana, nentiny niala tamin'Andriamanitra, nentiny niala tamin'ny rainy, nanalavitra ny rainy, nolaniny tany amin'ny fiainany ratsy ny fananana nomena azy, nolaniny tany amin'ny fiainany zao tontolo zao teny, nandaniny ny ainy sy ny androny ny fananana nomena azy. Fa ianao androany manana fananana ianao, nomen'Andriamanitra ianao, ny fananana entinao eo androany ry havana malala, io fahasalamana io harena io. Harena nomen'Andriamanitra anao ny fahasalamanao, harena nomen'Andriamanitra anao ny hery sy ny tanjaka ry havana izay mbola iainanao androany. Fananana nomen'Andriamanitra anao ny fahasoavana rehetra nentinao ny aina tamin'ity androany ity. Fananana nomen'Andriamanitra anao avokoa ny zavatra rehetra izay mbola afahanao tonga eto, afahanao teny androany hoe Jesosy ity tonga eto androany. Nomen'Andriamanitra fananantsika tsaray avy, hoentintsika izany fananantsika, hoentinao aizany fanananao. Tonga eto izay Jesosy hitondra ny aminay manontolo eto anatrehanao Andriamanitra. Ny tenanay Jesosy ny fananana nomenao anay, fanatitra velona ho ianao, fanatitra masina kasitrahana ho ianao. Ny tenanay ny fananana Jesosy, fananana lehibe indrindra azonay omenanao androany Jehovah Andriamanitra. Izay manatona anao Jesosy, ny fonay manontolo ny sokafanay ho anao androany Jesosy malalo, ny aminay rehetra hoentinay eto anatrehanao androany. Ndreto izay mitondra eto anatrehanao Jesosy, izay rehetra nananay nomenao anay fa sarobidy aminay loatra, sarobidy aminay loatra ny manapofonay androany. Ary raha niteny taminay ianao manao hoe aoka izay rehetra manapofonay na samy hiderany Jehova, dia satria Andriamanitra sarobidy ny fofonay mbola nomenao anay Jehovah Andriamanitra. Tsy ny lozany tsy nisy Jehova, tsy ny tany ny nafinaritra, tsy hoe eto amin'ity tany ity tsy misy ninina Jehovah Andriamanitra, fa ny loza rehetra dia eto, manodidina anay ny zavatra rehetra, ny faharatsiana rehetra Jehovah Andriamanitra, miha-manodidina anay isan'andro, mitombo isan'andro izany. Fa ny tena marina Jesosy, matoa izay mbola toy izao dia no tahinao Andriamanitra, tsy naveranao izy nakasika na dia ny singambolonay azy Jesosy, tsy naveranao izy ho voakitika Andriamanitra na dia ny volaninay aza, tsy naveranao izy ho voakitika Jehovah Andriamanitra ny fiainanay, ny fanananay Jesosy, ny tenanay Jesosy narovanao teo ambany elatra. Halleluia. Saotranao an Jehovah Andriamanitra,
Ka na dia maro aho zany loza izay mitrangy hatramin'izao tontolo izao ity Jesosy. Mahita an'izany ny masonay isan'andro Andriamanitra. Fifamonoana Jesosy any. Tena hoe misy loza mikararana eto Andriamanitra. Misy fidradradradrana eto Jehovah. Mahita an'izany izay isan'andro isan'andro. Ary miamitombo isan'andro. Fa ny zavatra azonay tenena androany Jehovah Andriamanitra. Fa maninona ka izay mbola eto e. Fa maninona ka izay no mbola tsy ao anatin'ireny olona tena hoe miaina ao anatin'ny loza sy fidradradradrana. Maninona ka izay Andriamanitra no mbola miaina ao anatin'ny fitsarana ihany. Satria Jehovah, ianao no manome anay an'izany. Ary marina taminay ny teninao. Fa raha manatona anao izay dia manana fitsarana ho anay ianao. Dia tena nomenao anay tokoa anie izany Jesosy. Tsy notazominao fa tena nomenao, nozarainao anay izany fitsarana izany tokoa. Manomboka any anatin'ny fona ihany mihitsy ny matsapa Jehovah Andriamanitra. Fa mitsara tompo-malala. Tsy manam-panahina Andriamanitra. Manomboka any anatina ihany no miainga Jesosy ny fiadanana. Dia mandeha izay tsy manana iha Jehovah Andriamanitra. Manana toky ao anatina izay Jesosy malala. Halleluja. Anotahinao izay Andriamanitra. Lety izay tonga eto androany Jesosy. Amen Jesosy. Tonga eto izay androany Jesosy. Hanome fiderana anao. Fantatra efa izany misitraky ny fonao androany. Raha tonga eto izay tsy hoe tsy sitraka ao izay hangataka. Tsy mahafinaritra anao izay raha hitaraina tompo. Tsy mampaninona anao enge. Izay ataona eto enge androany Andriamanitra fantatra efa raisinao avokoa e. Na hitaraina izay nahangataka Jehovah. Fa androany. Androany Andriamanitra. Fiderananao sanatra eo anao amin'ity androany ity. Izao olany fironoko azy ao itenao nanambara fiderananao. Izany masanatra ianao androany Jehovah Andriamanitra. Mety aiza ianao hisanatra eo anoloana amin'izao fotoana izao. Mety aiza hisanatra ianao tompo. Andriamanitra tsara izany tanao tsara ianao. Halleluja. Amen Jesosy. Wanau tumpuo anambara fiderana nishaina kure natawanau tumpuo wanau tumpuo Wanau tumpuo anambara fiderana Nishaina kure natawana tumpuo Wanau tumpuo Iderana Itsaukana Papanzakana Iderana Anabata Itsaukana Papanzakana Natona Wanau tumpuo anambara fiderana
Apakah
tongotra ny mpanjaka ataony tsy mitehaka eo androany. Raha misy olona vonona ny akohoka aminy eo. Raha misy olona vonona ny akohoka aminy ao anaty tokantrano eo androany. Azony ataony mitehaka eo ry avola malala. Jesosy rafana malala rehefa nasain'ny olona izy teniditra izy. Rehefa nasain'ny olona izy teniditra tsaom-piafafaly. Iditra tsaom-piafafaly anaty tokantrano mpanota Jesosy. Anaty tokantrano fariseo ramana famoriana. Idirany tsy ampisalasalana satria nanasazy ireo olona ireo. Ireo olona ireo mety tsy nafantatra kory hoe takina ahoana zany hoe fahefananananan'i Jesosy ny hafa. Tanidirany Jesosy zany tokantrano zany. Nandray mpanjaka ny mpanjaka ireo olona ireo. Nandray tompony tompo ireo olona ireo ramana. Nandray mpanjaka ny lanitra sy ny tany ireo olona ireo. Satria nanasazy tamin'ny fony. Nanaiky ny dirany farafarany. Niarany sakafo taminy tao anatin'izany tokantrano zany. Gaga ny olona mpitazana tetỳ ivelany efa maninona. Maninona ny Jesosy nareo ny miditra any anatin'ny tokantrano mpanota. Fa hoy Jesosy manao hoe tsy nifinaritra mila mpanao fanafody zany malala. Nidirako satria ireo mihitsy ny natongavako. Ireo mihitsy ny tanterako. Ireo mihitsy ny ilaiko. Ireo mihitsy ny tiako idirana. Androany. Halleluja. Tokantrano na mpanota ny tokantrano sikana fanavalana. Tokantrano tsy mety. Tokantrano maloto ry amanao. Fa io mihitsy ny idirana Jesosy androany. Raha manaiky ianao idirana. Iatehanao tokantrano. Afaka hiditra ao anatin'ny tokantrano izy. Halleluja. Afaka mivavaka ianao anatin'izany izany tena Jesosy. Mahasaiko ianao hiditra. Mahasaiko ianao hiditra ao anatin'ny tokantrano. Idira Jesosy aminy. Asikapako anao farafarany. Asikapako anao farafarany. Apetrako anao amitiana fifaliana. Andriamanitra naty sarasara hiditra ao anaty tokantranonao. Hiara isakafo aminao. Halleluja. Sakafo ny fonao androany. Halleluja. Sakafo ny farafaranao. Mahitra tatapafara. Ianao mihitsy no tadiavina ry amanao. Tokantrano tsy mety fananay an'i Jesosy ry amanao. Sanaritra mila fanafody fa ianao. Ianao no mila azy androany. Rehetra manasana aminao fotoana dia idirany tsy ampiavavana. Tsy sarasaina tsy hiditra ao anatin'ny tokantrano. Rehetra mpiakofana ny mpanjaka. Amen. Nivavaka ao menaka manitra ositra mitomina amin'ny fiazana. Nifiderana ao menaka manitra ositra lohany androany. Amen. Nivavaka ao menaka manitra ositra mitomina amin'ny Sumarana menaka lafidy ianao. Sumarana mora makarena ianao. Nivavaka saratra ao menaka manitra. Idirana ao anatin'ny tokantrano. Avelao izy anakivaky ao anatin'ny tokantrano. Avelao izy tetin'hevitra rehetra. Avelao izy tetin'hevitra rehetra misy ianao androany. Halleluja. Avelao izy tetin'hevitra fonao androany. Salima mababa fideran'Andriamanitra. Le akofahon'Andriamanitra no mivoaka izao. Anasikana ilay tokantranonao any ny fanatrehan'Andriamanitra. Fahasambato izy. Manorena ny tara ny mikofy ao anatrehana. Ao atokantranonao ao. Fahamagy anao ny fanatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Naiza tena misy anao. Raha ina mofisarafidianao misanona mihitsy aloha ianao. Dia mideran'Andriamanitra ao. Hitanao fanatrehan'Andriamanitra na tena ny fiarafidiandehananao io. Halleluja.
Fapanzakana 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 Natanau Wanau tumpu Hallelujah. Jesus. Amen. Jesus. Ravana malanga. Tika ravana ramturu fafulumbel tiki. Mbola misy zavatra ravana mety be dia be. Mety tsy voateny tika ravana malala ao anatin'ny fijoroana fafulumbel. Misy zavatra mety tsy azontsika tenenina ihany koa. Misy zavatra nge ravana malala. Ianao rery no mahafantatra an'izany. Nanaovan'Andriamanitra zavatra ianao. Tsy voatery ho teneninao reny amin'ny olona hoe zahako reto zao no nitondran'Andriamanitra amin'ny tenao. Manana secret be dia be ke ianao sy Jesosy ry havany. Betsaka tamin'ireny tsy voalazanao taman'olona. Fa mitambolombolona ao anatin'ny fonao sy ny sainao fotsiny dia mahatonga anao androany miteny amin'izao misy zavatra tsy azoko tenenina nizan'iza fa nataonao tamiko. Za mahafantatra dia ianao mahafantatra fa reny no entiko eto androany. Tambolombolona ao anatin'ny sainao amin'izao fotoana izao misy zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Secret-anao sy Jesosy ilay izy mba hahafantaranao fotsiny hoe tianao izy. Naseho an-taninao mba ahafahanao mahita ny hafana fa momba anao izy. Valom-bavaka nomeny anao fahasoavana tsy fantatro fa mitambolombolona ao anatinao ao zany. Tsy ho afaka tantarainao zany nizan'iza. Mety tsy ho afaka tantarainao ny mpiara-mivavaka. Tsy ho tantarainao ny namanao zany satria secret-anao zany tsy avoakanao fa ianao sy Jesosy mampatatra ny havana mananao. Fa reny rehetra reny kosa androany entinao eto anatrehany. Halleluja. Entinao eto anatrehany reny androany. Aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Ny fitahiny rehetra taminao manokana. Ry havana malala. Aza misy adinonao. Za mino fa raha mijoro fahafolombelona ianao. Tsy niatsasaky ny zavatra azonao tenenina. Tsy niatsasaky ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao akory ny mety azonao tenenina. Fa mety raha folo nataon'Andriamanitra taminao. Mety rainy mba azonao zaraina eto amin'ny olona. Zarainao amin'ny olona ry havana. Fa ny sivy tamin'ireny ianao sy Jesosy reny ihany. Ianao no mahafantatra izay nataony taminao. Ianao malala satria ianao no nanaovany azy ege. Tsy nafeniny ianao reny fa nataony taminao. Tsika androany tonga ao anatrehany miaraka amin'ny fisaorana mitafitafy ny havana malala. Mendrika an'Andriamanitra. Mendrika ny Jehovah zany. Mendrika an'Andriamanitra zany. Alleluia. Ena Jesosy malalo. Alleluia. Kirapanaan bahas sika ternet tujuan havana malala. Tsy manana ny nino tsika hoe kirapanaan sika Masinijijana Alleluia. Safaka mavangai Yanaulai Masinijijana They sing down in the lumias avando Vurizai Sabi sasa na naman si Karecha. Ape karon ko magtayo ko sa sasa sa ako. Yan ang magpakat
tena tsara toko reo teninao mambabo fo izay vitanao taratry miatsaranao to mihiranao no hovensonidray miranao mifanahy okalonidray masinidrindrana tsafakambavanahy yanaoray masinidrindrana Jayandrande Hamiyakasha Hutunisu Hanapa Ireu tuna Arivetireu Irandanita Hallelujah Arivu tauna umanjakis Hallelujah Hallelujah. Tafaka wambavanay. Amasini ndinja na wandrimanitra. Amen na Jesus. Davana malana. Asandratina lalàn'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Antsika hiteny andrano hoe misandraty ianao Jesosy. Amen. Misandraty eo amin'ny fiainako ianao. Hallelujah. Amen Jesosy. Misandraty ianao eto Jehovah'Andriamanitra. Tanatin'izao fotoam-bavaka anay izao Jesosy malalo. Aoka ianao no eva. Aoka ianao no eva. Aoka ianao no isandratra eto. Ao ambonin'izany fiderana izany Jehova. Hallelujah. Motononoko ny tononkira fahitoy ao anatin'ny fiderantsika rano. Afaka ataonao ampanoliana. Afaka ataonao ampanandrantantanana. Ampitsanganana. Misandrata amin'ny avy indrindra. Fa tsy misy aina ao atao. Hallelujah. Ami sulety bakina dalkana sinanana. Nabay fagagana daltenana misandrata indesiko. Fa tsy misy aina Andriamanitra atao. Taterakatana tene izy ny zavana maso nufreta mo misa mavagana dalkana tama. Hallelujah. Misandrata amin'ny avy indrindra nao. Misandrata amin'ny
Manaratsy ny manatrika anao. Fafanan'ilay mpanakan sy tomposo. Manatrika anao amin'izao fotoan'izao. Halleluja. Mandrakizay. Misandratikay Tompo. Sandata amin'ny avo izy. Fa tsy misy sainao atao. Halleluja. Samy mitena tao fotoana manak'izany izany Yesus satria misandraty an'izay ianao e. Efa nanangatra n'Andriamanitra ianao maty. Nanangatra antsika teto tamin'ny heriny. Fa androany tenenindray misandraty an'izay ianao androany teo amiko. Halleluja. Amen. Halleluja. Repanata lehibe. Ambony ny saoretso. Mba afaka biby na manatrika anao androany. Afaka mamagy anao. Mendrika natahorana mandrakizay. Halleluja. Mandrakizay. Repanata lehibe. Ambony ny saoretso. Mendrika natahorana mandrakizay. Halleluja. Mandrakizay. Misandratikay Tompo. Misandraty amin'ny avo izy. Fa tsy misy sainao atao. Halleluja. Amen, Jesus. Halleluja. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Manana. Ndao fotoana mba amak'izany ery izany Jesus ameteza isandratry ena. Amen, Jesus. Amasino Andriamanitra mba ho fanaka. Mba mankasitrahanao zao fiderako zao. Mba mankasitrahanao Andriamanitra zao fanandratako zao. Amasino. Halleluja. Zavatra masina avy tamin'Andriamanitra no niraisinao tamin'ny herinandro iny ravana malala. Tao an-danitra ny famindram-po no nidina ho anao. Tao an-danitra ny fahasoavana no nidina ho antsika tsiray avy. Halleluja. Ao an-danitra izay toerana feno fahamasina, feno fahadiovana ry havana. Tsy misy idirany amin'izao eto an-tany zao. Tsy misy idirany amin'izao zavatra hitantsika eto zao. Fa feno fahamasinana loatra izany ao an-danitra eo izany. Madio loatra izany. Ary sombony avy any no niraisinao tamin'ny herinandro iny. Anady tsy mendrika asika ry havana malala. Dia navelan'Andriamanitra andray tamin'izany tsika. Fa tsika andrano mba hiteny hoe Jehovah hamasino ahako. Nanamasina ity andro sabata ity Andriamanitra ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehovah ny tany andro fa fito ka nanamasina azy. Ry havana malala. Androany ianao miditra ao anatin'izany andro no hamasina izany. Andaontsika androany mangataka hoe Jesosy hamasino koa. Raha misy fibebahana androany tokony ataonao, andao hibebaka malaky. Misy fangatahana famindram-po, misy fifonana tokony aterinao eo anatrehan'Andriamanitra, andao hifona malaky.
fa mbola fotoana androany afahana mifona, mbola fotoana androany afahana Andriamanitra manavoatra ny tanany anamasina anao, tanana masina ny tanan'Andriamanitra lavana, raha anamasina antsika Andriamanitra mila antsika manetry teny izy androany. Androandroany teny tompo ty izany tsinon'Andriamanitra, nefa nomenao fahasoavana androany Jehovah Andriamanitra amasino aho Jesosy io, fa manaiky androany fa tsy mendrika anao, manaiky androany fa tsinitsiny atao anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Amen Jesosy malala, halleluja, amen Jesosy. Antsika netry teny ao anatrehan'Andriamanitra androany teny, amasino aho Jesosy. Será
Tena tsy mba nisy nafantatra teto amin'ity fiarahamonina ity. Tsy mba nisy nanao ninina tetika ravana. Fa androany io ianao tonga eto. Mety ozy izy ianao hoe zao ve no mba fiainako Andriamanitra. Zangy Andriamanitra ailokiloko ny olona. Zangy Andriamanitra tsinitsinina. Fa ozy Andriamanitra androany hoe sarobidy eo anatrehako ianao. Malala eo imasoko ianao. Zany ny atsoko anao. Alleluia. Eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny toeranao ry havana. Toerana sarobidy. Nandanian'Andriamanitra norondohany manokana mihitsy ange ianao io e. Nahafozana an' Jesosy mihitsy ange ianao io e. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Aza miteny an'izany tsony ianao manomboka androany hoe inona moa izay za Andriamanitra. Za izay kely indrindra hoe Gideona. Fa androany Andriamanitra teny aminao hoe neo imasoko ny jerenao androany. Neo anatrehako no hitanao androany. Aza mijeranao eo anatrehan'ny olona ravana. Fa raha hijerentsika eo anatrehan'ny olona tsika dia hiteny foantsika hoe tsinitsinitsika. Kelitsika. Fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao lehibe. Halleluia. Tsika androany hiteny hoe za Jesosy. Ninona mety harena eto amin'ity tany ity Jesosy. Ekena fa feno harena eto. Ekena fa feno zavatra mamirapiratra eto Jesosy. Tsy lavina ange zany e. Fa za androany tsy atakariko anao reny. Hitako ny tsara indrindra. Hitako ny mety indrindra. Hitako ny tiako indrindra Jesosy. Dia ianao amin'izany. Alleluia. Tsika rehetra hiaraka anao an'izany izany androany. Hallelujah, tanatiana Andriamanitra tsika. Androany tsika. Feo atsika rehetra tonga eo androany. Alleluia. Tsy tare amabika rehetra manatona azy androany. Tsy tare amabika. Tsy fahatsarana ivelany. Fa ny feo atsika sy ny ao anatintsika rehetra manatona azy. Pianao iano mififonako kazinao zanao miudinana tsy mendrikana funzeu famitana azade mifatezeranaano ananaranao ai aukama uam famijapuna.
manana feo azonao asanatra ianao ny havana malala zany no ilain'Andriamanitra ny ao anatinao. Halleluja. Raha amin'izay zavatra izay dia miteny mihitsy Andriamanitra manao hoe tsy mijery ivelany izy, tsy mijery ivelany Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery ny tarehy amam-bika antsika na ny mitanjakantsika, tsy zany mijeren'Andriamanitra eny aminao androany, fa mijerena eny aminao inona no teneninao azy, manahoana ny ao anatin'ny fonao, inona ny zavatra hitany raha midiny eo aminao izy. Halleluja. Mena Jesosy. Tsika metraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny hafana malala. Tsika androany iteny hoe Jesosy za hiankina aminao aho, Jesosy za mila anao ahako. Halleluja. Tsy mahavita teny tsika rehetrarehetra ireo matotonga dia samy nahita fa tsy mahavita tena ny hafana, fa mila an'Andriamanitra tsika. Raha misy olona eto mety mandalo ady na mandalo olana, vahaolana ny arosona ianao androany, manana vahaolana tena efikasy zay ary tena maharitra arosanao androany, miankina amin'Andriamanitra ianao.
miankina amin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Mety efa herinao foana zany andrazay bolitendray hoe andaotsika anankina fiainantsika amin'Andriamanitra. Tianao Jesosy. Ataontsika tia raha mahafinaritra be ty hoe raha ny fiainana eto an-tany eto Jesosy ny tsy miankina aminao dia zava-poana ihany. Miaraka hitodika amin'Andriamanitra. Ataoko mihitsy tahaka ny mitondra kitapo anankiray ngeza be ianao amin'izao fotoana izao. Dia ao anatin'iny kitapo iny, ao anatin'iny ny fiainanao. Dia hoentinao eo anaty an'Andriamanitra dia atolotra ho azy. Halleluja. Rena Jesosy. Atolotra ho azy amin'ity androany ity. Halleluja. Nalatsiny kely a. Averitsika izay efa lasa karaoke nandeha alefantsika izay androany. Atao mihitsy hoe mitondra zavatra anankiray ianao dia ao anatin'iny ao anatin'iny daholo ny mombanao rehetrarehetra. Ao anatin'iny daholo ny mahakasika anao rehetrarehetra. Iny kitapo anankiray ngeza be vombininao iny dia iny mihitsy nentinao anao hoe ty Jesosy dia atotonao eo anoloan'ny fanatian'Andriamanitra. Apetraka eo anoloan'i Jesosy androany. Halleluja. Rena Jesosy. Tsy mba manana safidy. Maniry indrindrana. Samy mitondra ny fiainana eo anaty an'Andriamanitra androany. Samy manolotra ny fiainana eo anaty an'Andriamanitra androany. Rena Jesosy. Tsy maintsy sitrana. Mora nofo kamalemy tompoka. Tafio ny herina. Farazao fiainan'izao. Farazao fiainan'izao. Tsy miankina aminao Jesosy eo. Tsy miankina aminao. Eo zava-poana ihany. Eo zava-poana ihany. Tompo fe no seto sitomany. Olo levona avokoa. Olo levona
Tsika tsy mandalo fahalovana, ny fanahintsika tsy mandalo fahalovana ry afana, ny fiadanana ao anatinao io tsy mandalo fahalovana io raha miankina amin'Andriamanitra ianao. Ny zavatra amin'Andriamanitra tsisy zavatra loha zany ry afana malala. Ny zavatra amin'Andriamanitra dia zavatra vaovao, zavatra tsara, zavatra mateza. Halleluja. Tsy miaina fahalovana zany ny tokantramonao raha miankina amin'ny Jesosy ny fiainanao. Tsy miaina fahalovana zany ny fitahian'Andriamanitra anao. Tsisy an'izany hoe loha mihitsy ny fitahiana, tena tsy misy ninnininy, tsy miaina an'izany. Mandalo ny fitsapana indraindray, mandalo ny sedra tsy indraindray, fa tsy loha zany ny fiainanao raha miankina amin'Andriamanitra ianao. Zany angely havana ny mahatonga antsika eto raha nanana fiainana ny loha zay efa tsy tentsony zay ohatra izao. Fa matoa zay mbola eto ny havana ho iten'Andriamanitra manao hoe ny siny hoditra vaovao dia asiana divay vaovao. Raha manay koa siny hoditra vaovao isan'andro tsika, halleluja, dia Andriamanitra manana divay vaovao isan'andro arotsaka ao amin'ny fiainanao. Ny tsiro ny fiainanao divay tsara indrindra men'Andriamanitra anao isan'andro misy ao ry havana manan-karena divay tsara ny ao an-danitra ao. Any anjarantsika androany dia izao mety aiza ho siny hoditra vaovao ho asian'Andriamanitra divay vaovao tsika rehetrarehetra. Halleluja. Marana koa ny fiankofana androany ny fiderana hidirantsika ao anatin'ny toroteny dia misy raha anankiray ty ataontsika. Mila mbola tsenitsika teto mihitsy izy ty fa ataontsika androany ampaherantsika hoe aza reraka mamoy tahaka eny ambony lakana ny fiainantsika io, eny ambony rano eny dia mandeha lakana dia mamoy foana mandrapatonga eny am-bita, mamoy foana satria manana direksion io lakana io. Ho eny am-pita eny dia tsy mitsahatra mamoy. Voizo ny laka kelinao, aza reraka manohy ny azakazaka amin'izao fiainana izao, ny azakazaka ara-panahinao, voizo fa ho avy ny fotoana havana andraisanao ny valim-potianao any an-danitra. Halleluja. Ataontsika izany mahafinaritra be zany aorianan'izany tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Amen.
solana aleani tuti Adadaonena sukiasa kedlavuku Saminandamina teragatsini utasitsifana Di mangia sana dengalu Wewana cia di le mari Tundulu si cara Mafurisu Mafurisu Ilakana Isu katana Fifalina la cizaya weri Karini tara chabana zavani tia kuwaki Tia di baibuli maimasina manadara fiainana Nolili yanchu isikambari Afaka ametantsika amin'ny tenan'Andriamanitra raha vana malala. Tonga ny fotoana ianoditsika indray ny afatra avy amin'Andriamanitra. Misy sambatra angeza-piravana mandalo eo amintsika isan'andro, mandalo eo amin'ny olona, fahavositry ny olona zany. Dia tsy inona zany fa ny tenin'Andriamanitra. Tsy haiko hoe fitenin'Andriamanitra firy mety mandalo eo amin'ny olona anankiray eo amin'ny androm-piainany fa tsy misy voarainy ireny. Nefa rehefa ny toriteny dia Andriamanitra miteny, Andriamanitra mibitsika amintsika tsirairay avy. Tsy mahagaga angerevana raha feonona toriteny mahasitrana aretina, satria ao anatin'ny toriteny misy feon'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha ny toriteny ny olona dia mivany olona, satria ao anatin'ny toriteny misy Andriamanitra manoro hevitra manoro lalana. Aza gaga raha mahery ianao avy ny toriteny satria niteny taminao Andriamanitra.
ary na ny olona hitoriana teny na ny mpitoro teny dia samy mpiaino avokoa. Raha mijoro eto ankehitriny dia fitaovana ihany fa nazako aza mba henony feo an'Andriamanitra izay teneniny amin'ity androany ity. Aza velanao andalo fotsiny eo amin'ny fiainanao mitory teny androany fa teteny aminao Andriamanitra. Hivoavaka tsika amin'izao fotoana izao ary miteneny anao hoe tompo, mitenena amiko fa tsy avelako votsitra sy andalondalo fotsiny teninao androany fa tena anorenako ny fiainako. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Raha iso tombony anao mbola fahanao mihaino tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana. Aza dino foana fa any amin'ny hôpitaly any amin'izao fotoana izao misy olona efa soseron te ny tenin'Andriamanitra. Fa olona soratra anankiray hitako tamin'ny Facebook hoe any amin'ny hôpitaly dia misy soratra amin'ny teny hoe tsy azo anaovana délivrance ty, tsy azo hivavahana ty. Le olona te hivavaka fa ny dokotera tsy mila tsy manaiky azy hidirana fivavahana intsony. Mbola eto ianao ankehitriny. Mety misy tsy salama eto anatina tokantrano any eo ampandriny ianao fa mbola afaka tsanga ny tenin'Andriamanitra ny fahasalamanao. Misy olona kipo sy ketraka amin'izao fotoana izao tokantrano mety anaty olana fa za mbola miteny anao androany amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka tsanga ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao io. Va ny tenin'Andriamanitra io olanao io ravana malala. Hivavaka avy hatranytsika ary. Jesosy io misaotra Jesosy satria tonga eto indray tonga indray ny fotoana izay enony ny hafatra avy aminao. Indreto izay mpanomponao miandrandra teny fampaherezana, miandrandra teny fananganana, miandrandra sakafo ny fanahy, miandrandra hazo ianteherana Jesosy. Maniry izay mba ho atanjahany tenin'Andriamanitra mitongotra androany fa mangozozo. Maniry izay mba mampifaliany ny tenin'Andriamanitra ny fiainanay fa malahelohelo. Maniry izay mba ho ampy sakafo amin'ny tenin'Andriamanitra androany fa somary rerandreraka Jesosy. Maniry izay mba hitombo ny finoanay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa somary lasa tatsaka ny finoanay lasa verina kelikely finoana sy matatahotra indray izay tao fa ny tenin'Andriamanitra nanovany izany amin'ity androany ity. Mitenena Jesosy fitaovana fotsiny any amin'ity androany ity fa mifanana masina metraka amin'ny teny ato ambavako ary zay rehetra napetraka ao ato Andriamanitra dia tsisy hotazomiko fa ho ambarako avokoa. Mitenena fa voninkaina anao zay ny devoly sy ny satana sy ny fanatrehana rasy rehetra dia diko soroako amin'ny anaranao Jesosy. Tsy afaka hitsaingoka ny tenin'Andriamanitra na dia litera ray izay afafa eto azy androany. Tsy afaka hikasikasika ny connexion aminay na ny eto amin'ny toerana ianganana na ny amin'ny toerana iantefana fa tsy maintsy mahery reto olona ireto, tsy maintsy voapita ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy misery voninahitra Andriamanitra. Ny anaranao Jesosy haleloia, amen. Dia ataontsika rira mahafinaritra be aloha dia avy eo tsika tonga ditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpandresy ianao nizaniza tonga eto ianao io mpandresy ianao tsy andro nizaniza many olantsika isika androany. Fahamanana Andriamanitra, fahamaolana manana Andriamanitra mpitolana mivoaka ao mpandresy. Haleloia. Azany zany eo salatony ikenany amin'ilay tikatsika. Haleloia. Raiso mpifaliana ny tenin'Andriamanitra. Haleluia. Avela lamisa zay. Olana rehetra isaksamy. Sotra Jesosy. Ede tony olana ho hitsakitsahatsika amin'anaran'i Jesosy. Tsy manana fanahina, tsy hitandiny hafa amany olako. Jesosy efa mampandresy. Haleluia. Salamonika mpandresy ianao
Panesano idarozy mina eny anao miaro tena artisana eto Madagasikara ana mbafisohona panesanao panesitsika amin'ny Jesosy za mina kamarady Jesosy soameva panesy ao amin'ny Jesosy itody raha olosoa lampirina sy tsiny amboaramena alleluia marizo rala panesy elizatsiala siala amin'ny Andriamanitra naela yama iaravantsika retsakataka panesy aminao Jesosy batella modanela lazana susipi panesena fanatinana kutazaka panesy beta alleluia isakitsany iolany darozy mina rehetra isakitsany Jesosy ratanina marisamina panesy be mihitsy ao Jesosy Adelina Sudella Aman Gabriella panesy ao am Jesosy tena eritreretitsika olana eo amin'ny fiainanareo anao fa hitsakitsatsika amin'ny anaran'i Jesosy eo tsy maintsy mivoaka panesy ianao e aty amin'ny fivavahana ve ny antefanariavana azo afaka ny panesy ianao tsy ho diso fanantenana ianao eo la miza Fontaine-Lévis Rana Babdala Panesy Iaza tous panesy Jesosy Sibi Ario Consina Alleluia Panesy tsika amin'ny anaran'i Jesosy mahatsiaro andrala miditsika fa izy moa mitondra niriny tena mahafinaritra ana loatra niriny tena tapiterinary tia mandeha dia mandeha ny andalana eny dia mandeha ao anaty tômobily niriny dia mijanona amin'ny feu dia za zany tsy tena lala zay manodidina hoe za rery no anaty tômobily tena mira niriny panesy panesy isadra mijery dia misy olona la afrikanina zay miara mijanona eo amin'ny feu dia mijery anazy izy variana be dia faly be izy mahita anahy mandihy everina fa mihaino rapy any amba na zavatra ohatr'izany fa tsy hay mosy zatra tsy ao idiko koa ny fitaratra mpandresy ahy fa tena milamy mandiako alleluia hotahiny tompany antsika menakavy hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika faly be moa zay androany fa anao fety mihitsy fa tsy vita ny faly alleluia fa 17 taona androany ny mariaziny mivady alleluia azonareo atao mihitsy miarabanay alleluia ohatra mbola tsy nahita fa azonareo atao tsara mihitsy miarabanay 17 taona androany iny vehivavy nitarika fotoana hitanareo teny iny no fatorako tamin'ny peratra sy ny voady dia tena 17 taona androany zany ny mariazinay ohatra zao zay efa hay amin'ny firy zao amin'ny efatra sasany efa miran'le hoe mifankatiava ihany ny fianakaviana manao compte mifaninana ny fianakavian'ny lahy mifankatiava ihany ny fianakavian'ny vavy ina moa le irana ataonareo fianakavian'ny vavy iran'ny Carmely ay fifankatiavana ny iran'ny vehivavy zany tariny ny fianakavian'ny vavy tao daholo fianakavian'ny vehivavy dia niry any ny fianakavian'ny lehilahy dia ato ndray le tsofoky rano moa sa tsofoky rano sy ny tsy tsofoky rano fa le mifankatiava ihany tena nafana tamin'izany nihira tamin'izany ozy nareo tena nirakoraka nila fa nandray micro tena nihiran'le mimoza iny zay mivady nihiran'ny groupement leo iny dia zary tena nihira tamin'izany tena nafinaritra voaka tsara ny feoko tamin'izany ny alin'iny tantarako kely anareo mba angalanareo toerana tsara alohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra alleluia tsofoky rano rafarany eny reny natao daholo andeha anao ry zanako vavy nandeha daholo ny alin'iny dia zao
tamin'ny efa alina fe zay mivady ny saraka dia nateriko tany an-trano i mampionina ny zoma alina zany dia nandeha amin'izay avy eo dia nandeha voakalina zarery dia miperatra efa aty anaty peratra aty anaty posiko aty le peratra mariazy tsy nataoko ny saraka tamiko dia mandeha amin'izay any amin'ny boîte de nuit zay namako rehetra mifanina tamiko inona vao vavao io ny vavao asehako ty miperatra fa anambady arapity vady tsisy tsy nalala zany ny ray boîte de nuit anambady ny rady inona vao io vavao anambady lasa amin'izay ano ny alina any amin'ny any telo maraina amin'ny efatra maraina milohan'ny odiko dia mandeha amin'iny mare masay iny a vezivezy eo mare masay alery eo torimbe dehibe mandeha fa hira mafy be voaiko taolo mivaravarakely dia mihira mazana rery iny lalana iny tamin'izay zay zany mba manao hoe voloveloman'le fatamin'ny rany e zay le izy mampimety amin'izay satria azo daholo ny fitaovana rehetrarehetra ny akanjo mariazy hoe fa ny lama ny sakafony anay lamina be satria dia zao tao anatin'ny heritaona ny nanaovana mivady projet dia fa mifanaraka tamin'ny traiteur zay tamin'izany zay tsy mba nisahirana zany tamin'ny mariazinay a zay tsy nanahirana ray aman-dreny zany tamin'ny mariazy nay fa nalohany etsikelikely ray volana melo amin'ny mariazy fa vita kalamina daholo ny rehetrarehetra fa nisy tsy napety azy zao ny zoma hariva tamin'izay zoma hariva aloha mariazy zay avy nandeha vidy ny kiraroko mety eto nga manle rahalahy le misy koa manaraka antsika eto amin'ny fandarona eto ny rahalahy mivarotra ny vidanako ny kiraroko manana magazin zay izy varotra kiraro tao amin'ny tao dia nahazo karana tsara tare ny paster izy misy koa tena nahazo be olona tsara tare dia zao vidy kiraro vita ny rehetrarehetra efa mietrehatra hoe milamina daolo za rehetra fa any apitso maraina za avy mivoaka ba dia natorokely fotsiny taitra be amin'izay misy zavatra dino ino gan le gan fotsifotsy iny adino ny vidy anazy aiza ny ganao izy mamo tena dino ka ny antso hozaiko zay ao le tia aoana andana le sy vitany gan aingana ka zay tsy nalala hoe gan io a misy pointure gan ohatran'izay dia zay gan hitany teny anany ny vidiny le gan fotsy ampiseho sary ianareo arariva sariny tamin'ny mariazy fa azakaka nareo mahitana ohatra manao ohatra zao foana amin'le mariazy tana satria le gan malalaka be le vidiny le cousin dia raha vao mitsotra ohatra zao tana koa migorisa ho azy iny gan iny manao daminareo hoe inona vavao raha vao manao gan le anina ohatra zao mba alaminy le ohatra zao tsy maintsy manao mpamilatsaka ho nampime zay tantara anankiray zay satria tena nadidiko izay gan vidin'le cousin le gan za mety hoe pointure M mety XL mihitsy no vidina XXL tsy azo asiana hoe elastika mitazona fa dia lavany iny ny tanako amin'io raha voatra dia misy le lavalava mihoatra reny le gan dia ampiakarina foana dia ety amin'izay ianao satria sao dia milatsaka le izy zahatra ataona hoe nampinareo aty dia aty nampime zay tantara zay fa natao ampitsikiana kely atsika fotsiny fa voninahitra manandrimana fa 7 taona lasa zany ankehitriny a dia faly mbola mijoreta ary mitsodrano atsika rehetra any koa zay mety hoe nitokantranonareo dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy mba haritra mihoatra lavitra no zany anay zany anay mety misy eto mankalaza amin'ny fahadimapolo taona izy zany efa mivady dimapolo taona iza zao mba efa iza eto ny mpiaraka amintsika eto manana tokantrano hoe dimapolo taona mihoatra nosina inona moa reto ny dimapolo taona mety ranabavy Marie Charline reny zao tsy haiko ny ranabavy Marie Charline zao firy ny ranabavy itody nareo efa zokiolo eto firy taona ny mariazy nareo zao isany efa mety 10 taona mihoatra eto ny mariazy ny tena arabaina manokana mihitsy zany olo zany androany ho hitatsika ihany moa zay teny an'izay fa zay ny zavatra teo fa nafinaritra ny fiarahana ary dia mafisiko etoana fa mbola eto amatrehan'ny vahoaka rehetrarehetra eto anatrehan'Andriamanitra mihitsy no hitenenako hoe mbola tiako be mihitsy mampionina zao dia mbola ho avy indray ny 20 taona ny 30 taona raha ohatra mbola tsy tonga Jesosy dia bizomamy ny vady malalako tia anao Jesosy dia mirary soa antsika rehetrarehetra ny lovely ny 11 ans resinay zany eny ary fa iny tompo ary tsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika avelantsika ny amin'iny fa amaky tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao misaotra anareo amin'ny firalitsy sy ny fiarabana rehetrarehetra dia manarany dianay ho an'izay roso dia tsofina rano sahady
dimy amby roapolo taona ny Marie-Jo efa tena ao tsara mihitsy zany atsasaky ny 10 taona. Iza mba afaka mijery hoe tsy fantatra zaman tsy dia mahay andreny eny anabavy itotony 36 ans. 70 taona zany moa nosina inona zany le mba leorine fiaravany nosina inona ny matria mampinona ny 17 ans reto nosina inona zany nenay androany ne ny Fontaine Remy 7 mois teny efa ela be zany aritra tena 10 taona ne raha nabavy a dia raha eso ataovy amainina zany andra latozy zany hoe moins 3 ans ny azany hoe afaka 3 taona zany raha latozy dia ijo eto amintsika eto ay 46 ans ny andranabavy Marie Charline kely sisa amin'ny faha 10 taona io ranabavy Marie Charline tena fetentsika eto tena ataontsika popoka eto mihitsy ny zany ny Charline tena eny dady itoparitsika rehetrarehetra hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika ten'Andriamanitra eto dia ifampahery eto moa tsika androany Luka 9:7 Luka 9:7 hoy ten'Andriamanitra manao hoe mody ihany any an-tranonao dia ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Halleloia, amen. Ahoana ozy izy mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy dia naninona ozy izy dia nitorera ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ity tantara ity dia tantaran'ny lehilahy anankiray demoniaka tao Gerasena. Izy io dia lehilahy tena nigagan'ny vahoaka. Dia androany koa anniversaire mariage ranabavy Kodanyela koa mba arabentsika koa ranabavy Kodanyela mivady fa nendrareo 7 taona androany ny mariage tena mitovy ny fotoana. Halleloia, arabaina daholo nareo rehetrarehetra dia hotahin'ny tompo. Noce de rose zany ny tsika misaotra ny tojo. Halleloia, tena tsy maintsy hitady rose amin'ny madama ihany rehefa avy eo mahita ihany aloha le artificiel ireny tsoriahana vetivety any amin'ny faritra tolorana rose madama dia misaotra tojo, misaotra ny filalitsoanareo. Ity vehivavy ity lehilahy ty dia lehilahy misy devoly. Ary ny olona moa rehefa misy devoly dia fiainana ratsy, tena olona mampatahotra, tena ny alan'ny fiarahamonina, tena tsahan'ny olona na ny fanena aminy ary. Io lehilahy io dia efa fatorana fa nagadra vy ary dia tapatapaka. Dia masika io ny olona demoniaka dia tena masika. Zany hoe tena nisy zavatra tsy mbadika mihitsy ny tamin'ny fiainan'ity olona ity satria jerenareo any amin'ny 5:30 dia io tena androany dia nivoaka ny olona mba izany natao zany ary tonga tany amin'ny Jesosy izy dia nahitandra lehilahy izay efa nivoahan'ny démonie avant sy après zany io challenge ny sarinomaly zany mbola mifatotra mbola le dia mandratrandratra ny tena dia le ratsy tena mampatahotra na nijery azy ohatra le manao Halloween reny avant challenge zany ny azy dia ny après dia zao zavatra nitranga indro izy efa mipetraka teo anilan'ny tongotra Jesosy ny tafilambo sady arisay indray vao menaraiky tahotra ny olona inony ty izay efa nahita azy dia nanambara tamin'ny olona namonjenan'ilay demoniaka ary ny olona rehetra tany amin'ny tanin'ny Gerasena mandina dia nangataka an' Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra iny izy ary Jesosy niondrana an-tsambokely karaverina. Rehefa andeha hiondrana an-tsambokely Jesosy dia nangataka ity lehilahy ty hoe Jesosy andiny fa 7:30 ary le lehilahy efa nivoahan'ny démonie dia nangataka mba hitoetra ao aminy ary dia nangataka mba hitoetra ao aminy dia nabodiny Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Ohatra ny nampalahelo ty lehilahy ty satria mba naniry zany izy hoe mba handeha hanaraka an' Jesosy satria mba sitrana kosa tao baiboly tao nisy olona nisitrany Jesosy tena nandeha nanaraka azy anisan'izany Bartimeo jambo. Bartimeo rehefa sitrana rehefa nahiratra dia milaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe dia tsambo mboatra nanaraka tamin'izay dia lasa nanaraka an' Jesosy, lasa nanara-dia an' Jesosy. Le malemy tao amin'ny mpangataka teo amin'ny vavadiny tsara endrika koa rehefa natsangany ny Petera sy John dia niara niditra tamin'izy roa lahy tao am-piangonana
zany hoe normal be zany ny zavatra ny réaction an'ity le lehilahy démoniaka ty hoe mba sitrana de inona zany ny geste tokony atao, inona zany ny fiatsika tokony atao, mandeha manaraka an' Jesosy. Ko Maria Magdalena nge raha nanao an'izany e. Maria Magdalena rehefa nisotranin' Jesosy tamin'ny démonie, nafahan Jesosy tamin'ny démonie, de nanaraka an' Jesosy, tsy nisaraka tamin'ny Jesosy tsony fa nanaraka azy. Inona ary ny olana? Hoe mbola misy devoly kely any ve le olona de tsy tiany Jesosy hoe mbola olona misy nana moty fa tsy miaraka amin'ny mpisanga. Ohatrany misy olona malotoloto kely de te hanaraka anao de hoe nana moty fa tena tsy mety amiko ianao, nana moty de aza miaraka amiko. Zay ve nataon'i Jesosy? Zay ve ny antony? Misy antony mazava be ny tena Jesosy azy hoe mody. Jesosy ravana rehefa mifanena amin'ny olona de zavatra anankiroa no mitranga. Rehefa avy manao zava-tsoa amin'iny olona iny Jesosy de zavatra roa no mitranga, na entiny manaraka azy le olona na alefa ny mody. Le olona manaraka azy de ataony inona moa zany le olona manaraka azy? Manana anjara didy sy andraiky mipetraka eo anilany, mipetraka eo anilany. Ity lehilahy tika zany tamin'ny voalohany, ity lehilahy démoniaque tika de ohatr'izany de mipetraka teo an-tongotra Jesosy izy. Ny olona rehetra zany zay tonga de mahita an' Jesosy de mahita anazy eo akaikiny. Zany hoe mahita inona zany? Mahita vokatry Jesosy, vavolombelona, témoin, proof hoe ity Jesosy eo anilany. Misy olona tena avance après, misy olona tena hoe zao io olona io taloha fa tonga Jesosy, io izy ankehitriny. Hitanao atao ohatran'ny hoe eny amin'ireny musée reny zany de atao takan'ireny hoe tena ino de sy tena fampiratiana. Iznareo isy fotoantsika miditra anatina toerana anankiray ao amin'ny musée de iza moa any Paris misy an'ny Louvre, de miditra de mahita ny karazana sary hosodoko tena hoe mahalana sady tsara no ohatra zany. De mipetraka ao reny de hojery de misy ny anaran'ny olona nanao azy. Misy fotoana ny olona miditra ao amin'ny tontolo amin'ny filazantsara, ao amin'ny tontolon'Andriamanitra de mahita an'ireny olona nahita taka an'ity lehilahy ty mipetraka teo an-tongony. Porofo mivainga fa nanasitrana Jesosy. Tena misy fotoana tokoa ry Bartimeo miaraka amin'ny Jesosy de ny ampitoriana teny eny Jesosy mialohan'ny anony olona mitorotety de manontany olona fa izy io lehilahy io, de izy ny olona zambo io taloha fa nahilatra izy ankehitriny, fa naninona izy ny olona no io lehilahy mitoroteny tonga ny olona de te hihaino an'le toroteny. Alleluia. Alleluia. Misy lehilahy zay teraka jamba zay koa vakitsika zay rehefa avy ao. Io lehilahy io koa de nanaraka an' Jesosy io lehilahy io, niaraka tamin'i Jesosy teny de tena gaga ny olona nahita hoe ay ve misy olona teraka jamba afaka mahiratra. Tsy nino ny olona hoe za hoe izy hoe sa tsy izy, izy io izy ny olona. Mizara roa zany, na ianao rehefa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny de entin'i Jesosy miaraka aminy ianao ho porofo mivaingana fa nisy ianao, ho porofo mivaingana ho jeren'ny olona fa niova ny fiainanao satria tafahona tamin'i Jesosy ianao. Andeha ho tenentsika mampalahelo ve ty lehilahy anankiray démoniaque ity izay mba naniry ihany koa hoe za Jesosy andeha hanaraka anao, fa nafinaritra le za hitan'ny olona teto tongotra ao de tonga ny olona de raiky tahotra hoe io ve le lehilahy omaly tena tsy mampiny. Izy amin'io fa ary saina mipetraka tsara eo an-tongotry ny tompo izy, ary zay mahita azy tsy maintsy mahita an' Jesosy, ary zay mijery an' Jesosy tsy maintsy mahita azy. Alleluia. Amen. Zay mahita an' Jesosy tsy maintsy mahita azy, ary zay mahita azy tsy maintsy mahafantatra an' Jesosy. Alleluia. Ry havana, nangataka ity lehilahy ty, za Jesosy tsy hijanona eto fa za Jesosy andeha hanaraka anao. Hoy Jesosy hoe
mody alleloia mody any an-tranonao ity lehilahy ty ndray tsy nataony Jesosy hoe manaraka anazy ho vavolombelona any am'izay misy azy fa nirahany Jesosy hanao mission fa ena am Jesosy zany ny olona reny na tendreny Jesosy ho vavolombelona na tendreny Jesosy ho iraka arety ty raha ty de ho irahany Jesosy satria misy asa zay mbola tsy vita riavana fa izy natsanga natao ambadiky ny asan'Andriamanitra mbola andeha atao ndray ilaza amin'ny olona amitany azy teto mantsy de zao ny zavatra nitranga tsy nandray an'ny filazantsara ny olona teo an-tanàna tanao izy rery nahita fahasoavana teto fa ny olona naninona nyroany olona satria teto mantsy ny olana ny fahatongavany Jesosy teo amin'ny tanàna io de nitondra fatiantoka satria ny kisoa rehetrarehetra tonga de ringana daholo teo amin'ny tanàna nalefa tany amin'le kisoa ny devoly de potika daholo tsy nampanina Jesosy namotika avy satria biby maloto raha teo reo de rehefa nangataka ny devoly hoe alefa izy de ny safidy ny devoly ko tonga de tany amin'le kisoa satria fantany fa maloto tange tsy nanatsika kisoa any ozy ny hoe kisoa tam'izany io fa tsy niova ny atao hoe kisoa ny atao hoe kisoa de naloto ihany izy tam'izany de naloto izy tam'izany de mbola maloto izy am'izao ary aloto foana izy na fa tsy hoe voadinao vinanao vina zany de nitora fahampotehana tamin'ny olona mifidirana anaty fahamarinana ngeravana mahapotika zavatra eo amin'ny fiainany Jesosy rehefa niditra teo amin'ity tanàna Geraseny ty te hitondra fiovana ary ny zava-maloto ny potehany Jesosy teo voalohany fa tsy zakan'ny olona zany za mitenanao raha manana faniriana anao anaradian'i Jesosy de miomana aloha fa isy zavatra maloto be deaibe mety eritreretinao mbola zavatra tsara sy fananana arena eo amin'ny fiainanao fa tsy maintsy esoron'i Jesosy reny aloha zay aloha zany de zavatra tsy azo laviny zay riavana manana ary mahatonga ny olona tsy te handraisan'i Jesosy raha Jesosy fahamarinana zay toriana amitsika satria misy na de zao fotoana iainantsika zao fotsiny ngeravany ny olona zao sabata ohatra zao mandeha ny varotra rehefa sabata betsaka amitsika eto mivarotra nisan'izany ry artizanay de Madagasikara betsaka aminareo mety manao asa tena mety mivarotra fa tsy sabotra ohatry zao hoe mitokony ampandeha mivarotra mandeha mamonjy manenjika an'ireny tsena ena tanàna sy sisa reny za manokana taloha mivarotra tomobila ny asako fa rehefa sabotsy ny tena anisan'ny mandeha ny asa ny satria sabotsy ny olona tsy miasa daholo de eo fianakaviana vao mifampitona zay andao am'izay ijeran'le tomobila retsika tianareo hoe io raiky izy de vidiny misy tao tam'za voatandry raha sabata voalohany ao anaty sabata ohatry zao maneno ny telefony allo allo ano tobinareo ty mbola ao io rena mifarana anao hoe voaka kely samiaro isa voaka ale izy zany anina mifarana io raha ataonareo e tokambare ty lasa miteny ampastoranay hoe misy alelite lasa mivarotra tobila vitany anala mahitsy verina ny olona efa navita fiankofana sy vita mitoroteny za mitsikitsika ohatry nandre fanamasy nefa navina lafo tomobila io zany le sabata io mamotika ny fioatrany ohatrany zava-padina tsoanina reo ngeravana ozy le ranabavy zay tena mafy amiko le tsy mihinana crevette matavo be io izy tany amin'ny ka misy zavatra rehefa manaraka an' Jesosy tsika zay zavatra tsy mety ary ianao aza malahelo fa ny zavatra isoron'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainatsika raha nanaiky retomponina atao Gerasena reto tsy fatiantoka io fa anatahotra zao ary nyroany Jesosy andeha satria everina fa mitondra fatiantoka ny fatongavany Jesosy amin'ny tanàna reny tsia mitondra fanadiovana ary ianao raha misy zavatra isoron'Andriamanitra eo aminao aza malahelo misy tsara kokoa mbola ho asorony an'iny fa dioviny aloha ianao de mety izy ianao zany diovin'Andriamanitra raha hoe hiditra fahamarinana zany no misy zavatra tena iala eo amin'ny fiainanao fa tsy zavatra tsara kory reny miala reny fa ny ratsy rehetrarehetra zay tsy mahasoanao de hoe sorony ka teto de zao lehilahy ray nandray famonjena toy Jesosy tsy ampy anazy zany tena tsy ampy ny vokatra andrano izy Jesosy fa tanàna ray no nivangiko lehilahy anankiray nositrana ny sisan'izay nandroaka anaty tsy te herika filazantsara hoy izy Jesosy mahatsy an'le lehilahy hoe zao mody any an-tranonao mody any aloha satria misy asa petrako aminao ambaraon'ny olona zay rehetra ataoko taminao any hoe manomboka eo zany ity lehilahy ty
dia mety hitety nisy atokantrano hitety ny toerana fanaovam-baolina ny coliseum ny toerana fanaovana spectacle hiteny amin'ny olona eo ampilaharana hividy trano fety eo hoe zao no nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako mba tianao ve hiova koa ny fiainanao. Alleloia. Ny raha Jesosy tsy navelan'i Jesosy andeha io tsy hoe fa te-antoka ho azy zany, tsy zavatra ratsy zany, fa tena zavatra tsara. Mody ihany aloha. Raha ianao zany zao no misafidy inona ny tianao, no tahian'Andriamanitra ianao ankehitriny, nahazo valimbavaka ianao, andeha anaraka amin'i Jesosy ve ianao? Sa ilay asian'i Jesosy mandeha mody? Anambara misy ilay vehivavy Samaritana koa nge ravany. Ilay vehivavy Samaritana koa nge ravana ohatr' izany any amin'ny Jaona toko 4. Vao avy niresaka tamin'i Jesosy izy, tongotra katoka, nandeha nody, nandray an'ny mission an'ity lehilahy tao Gerasena ty hoe andany mody ihany aloha dia ambarao izay nataoko taminao. Lasa ilay vehivavy any amin'ny Jaona hoe makitsika vetivety Jaona toko 4. Jaona toko 4 9:30. Ary maro ny Samaritana avy amin'izany tanàna zany nino an' Jesosy no ninona ozy izy no ny filazandra vehivavy. Zany hoe raha nandeha nanaraka an' Jesosy zany ty vehivavy ty voavonjy izy. Fa izany ny Samaritana voavonjy. Fosy izy Jesosy tsy plus no ataoko androany fa multiplication. Alléluia. Tsy addition ny ataoko androany fa multiplication. Raha addition masy dia za ozy izy Jesosy ampinanao dia miara-dalana antsika. Fa ny tena tiako mody ianao multiplication. Ho tena loatra hoe ny Samaritana vao amin'izany tana zany tonga dia ray tanàna. Raha tsy niverina zany ty vehivavy ity, tsy nandroso ny filazantsara. Ary io ny tanjon'i Jesosy tamin'ity lehilahy tao Gerasena ty, satria olona tsy nandray an' Jesosy dia tsy fon'ny Jesosy le lehilahy demoniaka ihany mandeha miaraka aminy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mba tsy hisy very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay izao tontolo izao. Tsy olona ray zany izao tontolo izao zany. Alleluia. Atitika ezabe zany a. Mody ihany aloha. Misy lehilahy anankiray eo baiboly le lehilahy voan'ny paralysisa. Lehilahy voan'ny paralysisa le nahidina avy any ambony ny amin'ny Luka toko 5 tsika mety an'izany teny zany. Luka toko 5 jery verset maromaro tsika androany a. Luka toko 5 andiny 420. Hoy Jesosy tamin'ilay paralysisa, marary paralysisa. Zao milaza aminao hoe mitsangana dia beton fandrinao dia modiany hatraminao. Ary nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta fandriny dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Tsy lasa nody dia nandeha any amin'ny kermesy hoe andehanao tourniquet, fa nandeha nody nankalaza an'Andriamanitra niaraka amin'ny fandrina no betainy. Niala teo an-trano iny lehilahy iny maraina, ny zavatra hitan'ny olona dia nilanjaina teo ambony fandrina izy. Fa niverina izy riavana lanja ny fandrinany. Ary tena sitrapon'Andriamanitra ny fandehanan'ny olona mody. Jerenao tsara fa manomboka amin'ny heriny androany zao efa mivory zay teo tamin'ny groupe izay maresy. Misokatra eto amin'ny fandarina andramoka izao ny sekoly sabata ho an'ny ankizy madinika. Dia hitanareo fa misy fitomena-da ato amintsika ato izay tarihan'ny mampionina andeha hiroso amin'izany fampianarana ny ankizy madinika sekoly sabata, fampianarana andreo zaza ireo ahalala an'Andriamanitra amin'ny fampianarana ny ankizy. Raha i mampionina mitarika an'izy ireo ampindrana bavy ny aina maheno soa ny Italia, raha latojo any Allemagne, raha la Jonathan any Allemagne, raha nabavy aina eto Frantsa, zanakay fitia eto Frantsa, dia zanakay finona eto Frantsa. Izy fitomena-dareo ny andray an-tanana
izany zay raha misy aminareo reo zany mpanaraka eto ozy nareo zay manana zanaka madinika mba tianay koa alalan'Andriamanitra ny zanaka e dia mbola kely reo zazo reo ke tsy mbola hianatra hoe biby maloto saron-doha e fa reo zazo reo zany dia hoy ny tena Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany ankizy ny zaza fa rehefa lehibe izy dia tsy ho afaka amin'izany intsony androany manomboka eto zany tsika manomboka amin'ny herin'ny androany dia anaty commencement ny anareo zay efa mpanaraka commencement teto hoe manana zaza madinika nareo efa manomboka zaza hoe mihoatra amin'ny heri-taona angambany satsia haiko roa taona angamba manomboka mahay 3 taona angambany 3 taona manomboka efa mahay mandray zavatra ny ankizy dia aza misalasala nareo mitenena aminay dia ampidina anaty zoma ny zanakareo dia isaky ny am'ray ora sasany a miroany anombohan'ity fandarana ity dia misy fampianarana ny ankizy sady a ny momba ny baiboly afinaritra io a rehefa tonga ny fotoana mety asiana kely apahany kely ampisehoana anareo any hoe ohatrany ahoana moa ny fandehana fa afinaritra io a hoy tonga eo daholo zany re zanatsika kely reny anomboka hianatra baiboly tsy dada sy neny tsony eo fa manomboka hatramin'ny ankizy anomboka alalan'Andriamanitra zava-dehibe ry havana lay mpiambina ny Paoly a netika andeha hamono tena tsy navela amin'ny Paoly namono tena reto ihany zay fa aza mamono tena nandeha lotarety tokantrano io lehilahy io nandray filazantsara nandray an' Jesosy dia niaraka amin'ny ankona ny vita batisa daholo androany zany za teteny aminao hoe men'Andriamanitra didy ianao ary ny olona alefan'i Jesosy mody io matetika samy hafa mantsy ny andraikitra zao le olona mandeha manaraka an' Jesosy a tsy dia be adidy mandeha fotsiny izy dia hoe Jesosy mitoro-teny dia miteny io zao hitanareo Bartimeo io samby taloha Bartimeo tsy manao nina fa mijery an'izay za zay hitanareo izy io hamainina zany mihitsy tompo avy ety zany fotsiny zany teneniny fa misy an'reto olona irahana mody reto matetika ireo olona manana fandresen-dahatra fa ihany tena olona be teny reo alleloia olona le tena makatsiro no mitantara reny mihitsy reo alleloia reo le mpitory teny reo etiny Jesosy manaraka azy reny olona rehetrarehetra etiny Jesosy manaraka azy a reny olona rehetra tsy de be teny reo atao eo fotsiny reny vavolombelona retrinareo misy olona ngerana tsy de be teny reo fa tafaraka amin'ny olona tsy de be teny zany misy olona be teny tena voarabaina fotsiny manao anona reny avao vaovao dia zao avy tena anina ny ohatr'izao le zanako ingeritsetina miteny fa misy olona ina avao jisy fantareo moa zany ava izy batomanga firy zanako dimy re olona ety Jesosy manaraka azy reny a reny le tsy de be teny fa le alefa mody tsy mety zany reo ena zany ijoravena itory tena anao avana Luka toko fadimy Luka toko favalo andifasio amin'ny telopolo tena alefa loto le olona amay misy olona tsy manana zay amin'izay mihitsy a mba tantara hoe eritseranao le accident miainga le tobila de nivadika fa raha olona be tantara miainga le tobila le chauffeur amin'io a efa tsy nampozina mihitsy izy chauffeur io ke de atory fa vao niainga tsy de ohatrany nanomboka ny safosafo maso izy de hoy izy ena niaraka taminay ma ena mantsy ty aminay hitanena mihitsy ohatrany rehefa te atory mitondra tobila amin'ny any misy zany olona tena fomba fitantarana ohatra mijery film mihitsy anao tena andeha le izy de tsy nampozina mihitsy tato misy ohatrany fa raha olona hafa tantarao le accident kefa hoe nandeha le izy de nivadika de maty ny olona zay fotsiny ka reo olona alefa mandeha reo matetika olona bebe resaka reo raha namba mahely soa reny zany ao hoe mahely soa raha latojo reny zany reny le nalefa mody reny reny le nalefa mody reny rikadaky reny koa ke tsy andatsahana mihitsy reny rikadaky reny zany le nalefa ndana mody ihany aloha Jesosy mody mihitsy atao de tena teneko mihitsy Jesosy fa ty avelatra fa mila rehefa za de sona oriavana avinareo aty avina tsy aloha aty za hitanareo io avitay zany a alleloia mangatao amin'Andriamanitra zany sokafo ny vavanao rehefa nalefa anao de aza-mba tsy be resaky zany nareo rehefa hiady hevitra politika na hiteny zavatra ana lambalamba vava fa rehefa amin'Andriamanitra azany de tsy vavolombelona aminareo apetrosa be fa afaka amen zay fotsiny alleloia moa zany mazava ho azy ozy ianao fa eo zany anao le alefa mody io misy andraikitra ao a
mila mitantara ianao, mila tena lazainao momba ny filazantsara. Halleloia. raha mba fabiolazana kadapikoatra teniteny zay izy a, ny aina mahenso kadaka tojo fabiola koatra ny somary miresadresaky zay izy iny izy koa ranabavosoa meva izy maromaro. Ary teneko anareo a fa io fandehanantsika mody adidingeza-be io. Ianao io alefa mody io tsy mody matoro ianao hoe mody dana mody de matoro io fo sisy Jesosy tamin'ira mandehana aloha. Aizy izy teo rika toko fahavalo mo izy teo de tsara le tenin' Jesosy a mandehana mody ihany aloha ny atraminao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao de nandesika nitory era tana zany zavatra lehibe natao. Mbola nanao mihoatra Jesosy izy ramana Jesosy raha toerana anankiray nalehany teo de teo am'le fasana anisan'le lehilahy voafatotra fa io lehilahy io niala teo tsy teo amin'ny fasana teo tsony izy a fa niteteziny am'izay ny tanàna rehetrarehetra. Ianao io zao nataon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao. Kodaleoni zany mijanona Jonathan koa mijanona izany zany atao groupe no ie Kodaleoni no tena mijanona zany mama ny Valentina tena raha Kodaleoni io tsy zao zao ndio no de amen vetivety ny azy ny amen. Alléluia. Zany hoe mila fandresen-dahatra. Ianao alefa mody io a misy andraikitra angeza-be. Ianao tsy roana satria tsy tiany Jesosy nalefa mody. Fa hanambara ny zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Nisy lehilahy tao amin'ny Baiboly tao Jaona toko 9. Ary izy tsy vitany hoe manambara fotsiny fa mila fahaiza mandresy lahatra. Ary ho angatahantsika androany miosotry ny fandresen-dahatra. Halleloia. Mba hananantsika rehetrarehetrarehetra satria teto zany de nisy ady hevitra angezabe. Jaona toko 9 nampaharatan Jesosy any raha lehilahy teraka jamba. Raha lahalay koa to de mijanona hoe raha lahalay zany fa mihaja kosa lasa mihaja lasa mody a ianay mijanona miaraka amin'i Jesosy moa mihaja mandeha mody fa mena izy mivady indray iberesaka moa ndray somary eo ihany raha zana Monika koa mijanona izavy tany hoe no mijanona de Jaona toko 7 tsika zao. Ny mpaharatan Jesosy andra lehilahy jamba. Ary raha nandalo Jesosy de nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianana nantany azy hoe rabi eo, iza moa no nanota io lehilahy io hoe samy ray aman-dreny no de teraka jamba izy. De Jesosy namaly nanao hoe tsy io lehilahy io nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Alleluia. Ianao zany raha hoe misy zavatra miseho amin'ny fiainanao ndray andro a nanatina mpanompon'Andriamanitra zay ndray andro tena bokany trosa de nanatin'le mpanompon'Andriamanitra so izy le mpanompon'Andriamanitra ianao io izy a tena tezitra aminao Andriamanitra fa ianao io izy a ny zavatra nataon'ny ray aman-dreninao tany aloha tany de ianao ny baben'le oziny fa andalo izy amin'ny taniro zareo ndalo izy amin'ny taniro zareo inona fa tsy namelako mihitsy ny ray aman-dreko tamin'izany dravana mama inavy ny fanompotsamy efa nataonareo taizavy nareo nefa nany izavy ny avantsika mpanompo na alaiko daolo ny ohatra polisa tamin'izany naka renseignement momba fianakaviana iza tamin'ny fianakaviana ny tena nanao azy tao satria zany no mibaben'le ozy ka ny tena marina tsy zay ny marina fa reto zavatra retreto a ianao tongeto androany raha tongeto ianao a de zao aza mitady ianao hoe iza ny natonga ny fiainanao mety nandalo olana tady anao nataon'ny ray aman-dreny eny misy zavatra anao nataon'ny ray aman-drenitsika tany androany tena
mitondra ozina ho an'ny taranaka ary mety ianao mihitsy ny antefa am'le izy fa ny zavatra raisinao androany de io tenin' Jesosy io mandalo an'io ianao satria zao tiany Jesosy anehoana ny voninahitryandriamanitra ny fiainanao azavarina mitady izy any natonga an'izao inona ny zava-nitranga fa zao fotsiny tonga eto ianao androany misy solana ny fiainanao ohatrany tena afamatopatotra ny fiainanao ohatrany tena tsisy zavatra ivoanao io fiainanao io ohatrany tena tsisy tsirony io fiainanao io tsotra ny teniko aminao tiany Jesosy anehoana ny voninahitra io fa atolory azy ny fiainanao atolory azy ny fiainanao ozy Jesosy hoe isika tsy maintsy manao izay ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona raha amin'izao tontolo zao a de fahazavan'izao tontolo zao rehefa nalaza zany izy de nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora de naosiny ny mason'ilay jabo ary izy taminy andeha sasao amin'ny masonao any amin'ny farisy Siloamo izay atao hoe raha dika ny raha ina de lasa izy ka nanasa de niverina izy a nahiratra ko rehefa ny fanolotra taminy sy izay nahita azy zany hoe fanena tamin'ny olona zany izy ka hitan'ny olona fa mpangataka izy taloha de nanao hoe tsy tia va le mipetraka nangataka hoy sasany izy io hoy sasany tsia fa tahaka azy ihany io aika zany ny adevitra tsy mampiny olona mihitsy hoe iny ve de ahiratra teraka jamba any amin'ny tany Palestina taloha de ohatrao matetika misy jamba zao matetika mahatonga ny olona jamba raha misy an'le ravikazo misy lay reny misy zava-maniry de misy lay de matetika misidina reny lay reny de tonga eo amin'ny mason'ny olona anankiray de mangididy maso iny de mivoto de iny a raha tsy voatsabo tam'izany moa tsy vola risy mpitsabo hoe tena hoe fa fitsabona maso de mivoto iny maso iny mivota de manomboka metsy mahita de manonitra be de be zany ny olona jamba tam'izany tsy teraka jamba fa jamba noho ny zava-mitranga de rehefa amin'ny alina iny matory de le raha maso eto am'le ilany misy an'le narary filo eo am'le ray ndray de mivoto koa ny be de be zany ny olona tam'izany jamba tsy hoe jamba teraka fa jamba ny tenenan'ny olona izy nefa izy tsy voatery jamba koa fa tsy mahita tsara na mivotovoto maso eny de taon'olona hoe jamba fa avy eo reny a misy reny sitrana avy eo de donc zany ny olona zany raha hoe hitanao izy hoe nahiratra androany de raha pitso izy jamba de tsy de matetra hoe tratran'le lay ndray zao hoe tratran'le lay ana zava-maniry ndray zany izy a fa mety ho sitrana iny amin'ny herinandro fa ny tena tsy nampin'ny olona hoe lehilahy teraka jamba zany tsisy voamaso mihitsy azonareo tena le milepoka be reny maso tsisy voamaso mihitsy ao teraka jamba de normal be ny adevitry ny olona teto hoe tena io ve izy tena tsisy io ny olona satria manina ao tonga ny tena tsisy io tsy possible mihitsy ny zavatra rehetra nkasihan' Jesosy nataon'i Jesosy de zavatra tsy possible daholy ny zavatra nataon'Andriamanitra de zavatra tsy possible daholy halleloia fa zay ny lalovany possible daholy eo am'izay halleloia misahatra miseho zany eo amin'ny fiainanao ozy ny olona hoe tsy possible io tsy hainao io de zao ny zavatra nitranga ny olona ny adevitra izy io satria ny tarehana ohatry ny tena izy ny fitsanganany tena ohatry n'izy fa mahatonga ny tsy izy a tsy misy azany olona teraka atsamy zany tokony ho sitrana mahita fa le lehilahy no miteny teny zany sasany teny izy io sasany teny tsia fa tahaka azy any io fa hokosa izy zany izy alleloia e zany tsy Jesosy tsy noteny izy re io hoe mba minoro tararaky ny tsy mino izy io fa ina ny lanany ty olona ty olona mahay mandresy lavitra de miteta mihitsy za mihitsy ny izy ka za no izy alleloia mety isitery ianao tsy anao io areo zany koa satria nefa metimety mihitsy ozy ny olona de nao ndreny teny aiza zay metimety eo za no izy hoe halleloia efa mivavaka zao hoe halleloia za no izy de ozy ny olona hoe ahoana nahiratany maso eo le lanatsika mahay miteny am'izay alonareo za no izy mazava hoe de fa iza fotsiny izy mandeha de ambarao
inona zany le nambaraina ny teny tantaray mihitsy hitanareo le lahy atao hoe jesosy a le jesosy kristy io afoezina hitanao misy an'le jesosy iny ko zay an'ny rahalahy jaune le efa nanasitrana andrianina sy rianina sy any mba nandalo teo mifiarakoa izy de nisy zavatra nyteneniny anahy nisy zavatra nataony nandrora tamin'ny tany izy a de nasiny fetany mitantarainy atsakany sy andavany misy amitsika ngety sy mitantaran'izany misy zavatra ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao fijona vavolombelona firy ny anahy moa de ohatry nitako ohatry ny hitako tena hoe pablo mihitsy ty fiainako ty fa tsisy tsy fantatra ohatramigana mariazy satria tanao tena hoe za zany tena raha mbola jesosy zany tena angalako tsiro mihitsy fitantarako an'io hoe tsy mamenatra azy zany hoe zahako niditra tany amin'ny fitsarana efa saiky ny jatra tsy nanana nanny ariary tsy nge misy tona ravana menatra am'izany e hoana nanana fanandriamanitra tanao e so vavakarsy de afaka diso tsy de hoana okare zany hoany tsy teresaka am'zany tsony za mba manao an'zany hoe anao hoe faona seny na afaka trosa taminao sasa mampatsiara tsy anao zany se hoany fa tsy za tsy teresaka zany tsony misy olona rehefa ohatra zany ohatra hoe mpivady ahoana morodady zany toesana nataonareo lasa taizy nareo tam inona nataonareo tany ampiasana nandeha vokalina de ahoana za miresaka an'zany le nefa tsy teresaka momba zato rehefa anao tsy te tantara ny aditranao tany eto zany ilana olona ary raha ianao le isany nalefa n'andriamanitra nody nalefa n' jesosy nody misy namako zay nandeha izy de mitsoka tamin'izany samy ao an-trano ao zareo a fa matetika tsy hitany zanakareo mba jerijerevo matetika any raha lehibebe ny trano aza de zatra hoe misakafo de samy misakafo mihinan'ny hafa efa misakafo de daholy sakafo de mifankahita hoe iza aizy izy fa le namako zay io zay no samy ao an-trano tsy fantatry ray aman-dreny koa fa nitamatavy izy srika nanaraka olona anakany tam'zany malaza ny famohana tobila tamatavy de nanaraka namana andeha avaka tobila vetivety any tam'zany lasa izy mivoaka nandeha niaraka tamina de nialina iny nandeha tany tamatavy any de ny apison'iny verina tonga ny alina iny tonga ao an-trano le alina iny zany izy tsy tao an-trano de tontolo andro fa izy tany tamatavy hitany tonton andry izy tonton tamatavy de tonga tany a-trano amizay le tonton afaka le volana de ahoana resetsika le tany tamatavy anao le tany tamatavy iny kaka be ndray aman-dreny manina tany tamatavy anao de misy fotsiny ay nareo resaka ka atao sady lasa izy nandeha tsy te hiala zavale zany izy miala koa resaka mba atao tsisy nefa ndray aman-dreny tena zavalazy hoe inona le ahoana ianao tonga tany tamatavy fa io zany ahoana se nanasan'andriamanitra anao miala koa resaka ka atao fa zany teno resantsika ravabe fa alao ahody tsy a inona ny nataony taminao ny nataony tamiko tao anatina tena saina atom-panahy natao vitre fumé tena farak'izay maizina ny tomobiliko tamin'izany miafin'olona nanavitra volana maromaro any vitre fumé atao maizina be mpanao ratsy ianao zay raha voatian'io raha vitre fumé ny tomobilinao esory alao mangarahara vitre fumé fa mitomany ao anatin'ny tomobily mitomany tsy fantatry ny olona zay mazao atao anatin'izany no mifanay tamina mpanompon'andriamanitra ary rehefa eona tamin'izany mpanompon'andriamanitra zany de netiko tao anatin'ny tomobily izy de izy le olona tadidiko mihitsy nytendry hoe manana olana ve ty olona ity tomobiliko tsara tarehy be tamin'izany za tena miaraka mipalitao kravaty rehetrarehetra miditra tao fa rehefa niditra tao de tonga de tomany ohatry za zay fa inona ny aloha hitanare za izy any alalolona ty de gaga le olona ny olona ao ampiasana ko mahitana fandeha amin'ny miala ao ampiasana lanja le palitao miditra tsikitsik miditra te tomobily reny olona miditra ao ampiakarina vita zany ale fapotika fiainako ikatra le kizy mbola kely zany ny amin'ny fiainako e avy mivavaka atao zay maherezy anao tena hotahiny toko ao fa hivavaka atao mavaka fa mbola kely le kizy bato koa zay kely tto zay ifananako atao vity zay fa fana ny rano voakao
ndeha asa ndehitany olona ohatrany olona tsy atataraiko ka inona nataon'ny tompo taminao tantarao anay ozy izy ahoana ny nahirah-tanomasonao nakatoerana mihitsy izy le lehilahy atao hoe jesosy a tenao fetaka nosa tamin'ny masoka ny makanesany amin'ny rano sy io de sosaoko masonao ko nandeha de nanasa azy de nahiratra alleloia ambarao ry havana ambarao inona nataon'Andriamanitra taminao za de tsy mba menatra ny amin'ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako raha menatra de tahaka ny hoe nitenako ihany nanavitra tsy haiko no miteny an'izany menatra raha miteny an'izany hoe nisy ampahan-javatra nataoko teo amin'ny fiainako ka nahatoy izao ny fiainako tsisy fa raha ny tenako raha ny amiko manontolo mihinana nivakinina be deabe de vita ny tantara fa nyraisin'io Andriamanitra io an-tanana ny fiainako nraisiny de namboariny sy natsangany tsy kelikely ny efa rava teo amin'ny fiainako toy ny olona zany olona zany iza moa zany lehilahy zany tsy fantatro ozy izy mariny ny asa mbola tsy fantany hoe iza io aza mandeha koa mbola tsy fantatro ny izy raha mbola hoe tsy fantatro de tsy fantatro nentina teo amin'ny fariseo mihitsy le lehilahy miakatra hatrambonimbony kokoa tamin'ny andro sabata nanaovan'i Jesosy feta tamin'ny ampiratana masondra lehilahy ary ny fariseo nanontany azy izay nahirah-tany maso de hoy izy taminy na sy mifeta ho amin'ny masoko de sasa na fariseo zany ny eo anoloanao na sadoseo na président république na président pokotany niza za menatra ny amin'ny filazantsara zany ry havana tsika tsy menatra amin'ny filazantsara tsika zany ry havana raha tsika raha menatra an' Jesosy de menatra Jesosy eo natrehan'Andriamanitra amitsika za zany tena tsy mena zaho raha tsisy an'io Jesosy io fitihitanareo io kamboty io mampion'ny io mety efa vadina tavaratra io tsy fantatro mety efa mio fiainanay na velona ihany a fa tena 4 a tena 4 fa teneniko anao raha tsy io Jesosy io na efa lasa olony ratsy raha tsy io Jesosy io ary lazaiko eran-tany eran-danitra zany fa za ty de fiainana efa potika tena efa tsisy ninona ny raisina tsisy ninona ny rehareako na ny firazanako na ny fianakaviko na ny fiaviko na ninona teo amin'ny fiainako tsisy ninona afaka ny rehareako farak'ileny hoe tsy misy rehareako afa-tsy anao Jesosy na ty lobaka anaovako ty pataloha anaovako ity telefônina tany efandarana aminao io tsisy heriko natanjako fa ny Jesosy nay ny nandalo ihany fiainanay ohatran'io alleloia tsisy ninona mihatsika amin'ny fiainana tsy hery avy aminy ty tanako ty tsy ny tanako manaingy azy fa herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay maraina atoandro hariva hoanina sotrony tafiny Jesosy tafitrano rindrina Jesosy ry havana alleloia eo izy le lehilahy ahoana nataony teo amin'ny fariseo de nitantarainy ary ny fariseo nanontany azy de hoy izy taminy ary ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina sy sabata izy hoy sasany ataony lehilahy-mpanota ahoana ny fahevagaka an'izany de ny saratsaina izy ary ondre izy tamin'ny jama ahoana nilazanao fa napahiratra ny masonao izy retoloreto iavana de mahavariny ka olona efa mahiratra mihitsy le io ahoana nilazanao azy fa napahiratra ny masonao izy zany hoe dika rehefa antany de ahoana ny nafahanao ny sy milaza amina eto fa navita an'izany fahagagan zany ny olona teny mpanoty zany fa amin'ny lehilahy io tsy mpanoty hoy izy mpaminany izy ianao raha nale fanody tsy milaza ihany fa mila fandreseny dahatra ianao io mitory misy anohatra ianao halleloia ianao mitory io aza mba mieritreritra no mpitory teny zany raha tsy misy manohatra ary matato misy manohatra ary ny manohatra eto fariseo fa tsilotsotra
mpanoty zany ozy ny olona lile latiny teny mpaminany izy. Alleloia. Ninona lazainareo? Ninona tenen'ny olona? Mpaminany nandalo teo amin'ny fiainany rado raha koty salama mivady. Mpaminany. Ary mpaminany tena mahay fahagagana zay tsy takatry ny say. Fa fiainana potika tokatrano potika fanantenana zany tsy nisy tsondry fa namboleny io Jesosy indray ny fanantenana. Bekariny indray ny finoana. Namboleny indray zay efa maty natsangany efa rava. Tamin'izany Jesosy tsy nino azy evoajambaka na iratra ambara-piantsony iray aman-dreny. Tanao tsy nety ny olona mihitsy reto olona reto. Nareo mba epasedra olona ohatrany ninona zava-mitrango eo na efa maty mitsangana azy dia zao koa fanovamaso io izy. Photoshop io. Film tena fotsiny io. Zandriavana mitsofa velona aminareo. Fa tena tsy nitovy ny tongotra taloha ny avo. Zay lasa nitovy. Dia misy olona mahita zavatra tenena hoe sa ve dia tombony. Tsary namboariny io. Betsaka ny olona am'zany miaina am'zany am'izao fotoana zao miteny an'izay za ve dia hitombony zany. Mifahagagana io ngeravana am'izao fotoana zao mevitsy ny olona mahita an'io e. Ny mahita an'io dia zay mino. Dia efa mevitsy ny mino. Dia tsy miseho voninahitran'Andriamanitra fa ianao mitohiza mino. Alleloia. Tohizy ny olona hoe natsona mihitsy ny ray aman-dren'le zaza. Le ray aman-dren'le zaza kosa ny teto mba nahazo iraka ihany koa avy amin'Andriamanitra. Hoe mandehala dia ambarao. Za ve zao raha sitrana ny zanako. Na raha ny zanako dia sitrana. Za mihitsy tsy andro ny zanako za mihitsy ny anao gazety tena. Ny zanako ravana narary dia sitrana. Le ray aman-dreny natsona. Na nytaniny ny zanany. Zanakareo moa ty lazanareo fa tsy teraka jamy ty. Ka nahoana reny na iratana zao. Ray aman-dreny namalika nanao hoe fantatra fa zanaka ety sady teraka jamy. Fa tsy fantatra izy na iratana zao. Ary tsy fantatra izy na pahiratra amin'ny masony. Izy ihany manontan'io fefa lehibe izy. Ankizy milaza amin'ny tenany. Tsy ny lobava ny ray aman-dreny. Ny zavatra ny teneny hoe izy mihitsy io ka tena teraka jamy io. Fa nakoatra tsy te hiditra lalina amin'izany zay. Tsy fantatra izany. Aza manontany anay. Izy ihany anontaniana. Fa nahoana fianakaviana ray samy nalefa nandeha nody. Samy nanevona fahagagana. Za mampianatra an'ireo zanako ireo nareo ankizy. Any amin'ny anina ngeravana any amin'ny Deutéronome any misy teny mahafinaritra be. Deutéronome atoko faefatra. Deutéronome atoko faefatra andininy fahasivy ny ten'Andriamanitra hoe ka efa kosa mitandremy ianareo ka mitandremy tsara ny fanahinao. Fa andao adilonao ny zavatra izay hivitan'ny masonao ary andreo miala amin'ny fonao zany amin'ny andro rehetra ainanao. Fa ampahafantarao ny zanakao sy ny zafinao zany. Alleloia. Andreo madinareo abokany trosa ny dadanareo ity isy finoana sy tiaty isy finaina. Anambadinareo na reny any. Tantarao kely ny tantaranareo izy ny olona ny fianakavian'ny vadireo any. Dadanay hoe tena efa seka boka seka lasa 4000. Fa nitahiny tombo. Alleloia. Fa reto ray aman-dreny reto tsy niteny reto ry havana. Tsy niteny reto nahita fahasoavana. Fa tsy vonina ny anoy. Tsy vonina anao na inona na inona. Ary ho an'ny olona tsy vonina anao na inona na inona dia za teny anareo tsy fampitahorana koa ny teniko anareo fa zavatra tena marina ity. Raha tianareo hitohy hiasa eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra. Raha tianareo hitohy hiasa eo amin'ny fiainanareo Jesosy raha hita fahagagana nareo androany. Tianareo mbola hitohy izany iny ahita fahagagana nareo rapitso. Ahita nareo afaka pitso. Ahita amin'ny andro rehetra. Aza dinonao ny manambara. Ao teneko anareo fa za rehefa zavatra mitranga amin'ny fiainako dia ohatry tsy vitako mihitsy tsy mitantaran'izany. Ao tamin'ny herinandro ity saika nanao accident za rehefa. Tena saika nanao accident be mahatsiravina. Mitondra fiarako dia sady mijery zavatra amin'ny telefona misy zavatra tsy maintsy alefako maika zany. Misy message tsy maintsy alefako maika nefa io message io sary anaty telefona sady mitondra tôbila zany no kitikika ny telefona. Tsy azo atao zany raha rano lalàna zany fa mampididoza fa za moa dia efa zatra an'izay foana betabe zavatra vitako hoe sady mitondra tôbila. Ka sady nandeha raha nefa manao zay dia hitako ihany amin'ny na tsy mijery any amin'ny lalana ary dia hitako ihany ireo misy tômôbila reo aloha ery aloha ery dia mandeha any
de hitako foana hoe mitady vilony tobia de fantatra foana hoe mijanona anatina ino ty izy ty anatina trajectoire alehako zany de tena hoe tsy mivily ary tsy mivily fa nefa kosa misy zavatra ataoko ihany fa ny zava-doza izy nareo ake teo aloha teo a misy fanamboaran-dalana de le tobila hitako ohatrany hoe manjavozavo eo aloha reo ay tobila mijany efa mijanona daholo riavana tena mpahatsy gondra hoa zany totika nampijanona ny tomobily tamin'ny fomba rehetra ary tena rekotsy io anjeliny jehova nampijanona ny tomobily io tena mijanona ray metatra sisa nikarepoka nidona tao anatina taorina camion citerne reny ahako ary raha nidona tam'izany mety tsy teto androany a raha tsy mbola tany am' jesosy mety tany amin'ny hôpitaly fa seky zava-doza fantahin'ny tompo a tafajanona rapitao raha tena tsy nilalao telefônina tsony aloha tamin'ny tontolo andro ny tenin'andriamanitra de miteny ambarao amin'ny zanakareo sy ny aza vela hitanareo misy afatra matetika tsika mahatonga an'ireny tantara reny a hoe ianina ho ny ray ny zanabe aloha de nivady tamin'irany ny rafo isarangita de tari de iza raha lambo nahita ny ena inona ary mahatonga nyreny tonga ty amintsika nisy olona nampipita tantara azonareo le ray aman-dreny napita tamin'ny zanany raha lambo nahita ny ena le zanany reny tena tamin'ny zanany raha lambo nahita ny ena raha lambo napina de tonga ty amintsika hoe raha lambo natonga malagasy iny akena voalohany fa raha ohatra zany le olona nahita raha lambo ny akeny tsy nitety sisy naraly zany raha lambo zany ao amin'ny tokantranonao tokony re mipasy miapitapita hatrany amin'ny zafy fiafinao zafy-doalika zafy kitrikerinao nataon'i jesosy tao amin'ny fiainanao zay manana dadabe zay ny dadan'ny ndray ny reniko zany anisan'ny bananana fahazarana finaritra zany izy de anisany zava-dehibe taminy mampita amin'ny ankizy aty arina ny zavatra ny aina tany aloha tany de voalazana anaty boky ara-tantana de fomba izy ny sarozorany bebe anay tamin'izany sy hoe tsy tokony anina aloha ny te de niany izy rakizy de io to bebe anareo de rehefa niaraka sy izy bebe anareo de iteny taratasy ny fanaovany de fantatra ety arina ve bebe ohatrany de mbola nampifilafila kely aloha bebe de nanaraka ny dadabe ihany de fa ny anao zay nataon'i jesosy tao amin'ny fiainanao sitrana ny zanakao tsy manontany kory ny olona de teny hoe mifasitranin'i jesosy aza miandro sokirina zany alleloia fa tsy nety reto ray aman-dreny reto fa le lehilahy jamba kosa na sitrana kosa ozy ny olona hoe efa lehibe izy fanontany io de satria ny aton'izany mba fantatrareo natonga le ray aman-dreny ny andiny fa roa amby roapolo izany teny zany lazai ny ray aman-dreny satria natao ohatra ny jiosy izy efa manakaiky ny fanaiky raha teo jiosy raha misy manaiky azy ho kristy de horoana hiala ao amin'ny sinagoga tanao misy olona matahotra hiala roana ao amin'ny sinagoga ina moa le sinagoga fiarahamonina le sinagoga betsaka ny olona anisan'ny zavatra hitanay foana rehefa mivavaky reny de misy fotoana anao a teny hoe mandrosoa rehefa farina toteny de anisan'ny zavatra fataoko rehefa mitoty anaty fiangonana de zao ny zavatra ataoko hoe manasa atsika hoanareo zay voakasiky ny ten'andriamanitra mandrosoa ety aloha fa hivavaka ao anareo ohatra de mandroso misy olona mandroso fa misy olona te androso fa matahotra hitan'ny caméra da aveo mety tena hiafahafan'ny mpinamana am'izay nanany hoe nareo andraiky olona vavaka be natahotra ry zareo tena hoe tena natahotra voaroka tao amin'ny sinagoga tena ilo ny tany am'le zany hoe antario azy fa izy a efa lehibe raha misy mitenanao an'izany de zao tenenao hoe tena efa lehibe tokoa alao ailobava aza miandry ray aman-dreninao aza miandry ny olona hitantarany nataon'andriamanitra tao amin'ny fiainanao fa ianao ny voakasiky izany voalohany misy olona izy tsy miteny mihitsy a fa olona no mitata izy io nge misotramin'andriamanitra de izy ray mbola miteny sy okarefa tsy aiza rangava aza miafafa misotran'andriamanitra ianao efa lehibe anao zao ambarao ary tety de mbola tsy niona any jiosy andiny faefatra ambin'olo de ny antso hoe jamba teo aloha ndray izy nivezivezy mihitsy a ka anao taminy hoe me voninahitra andriamanitra zay malala fa mpanota zany lehilahy zany
zay ny teneniko anao hoe ny olona alefa Jesosy mody io tsy vitany mahay miteny fa sady manana fijoroana no afaka micontre tena afaka tena hoe mijoro afaka mandresy lahatra ary tokony ilay tsika zany ho le lehilahy hoe lazao amin'ny efa-panoty zany lehilahy zany adiva 20 fa namaly izy hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsy e fa za mivoatra ray loha ihany ny fantatro jamba teo aloha fa mahiratra azy ao alleloia nandaza ny olona rehetra misy zavatra tsy azonao elana eny aminao eny mety misy miteny ianao io fivavahanao en ligne io ve dia mba inona mba azonareo amin'ny fivavahanao en ligne io misy aminareo mantsy misy miteny zany afa iandry sy makany am-pelogona fa inona sy dia ho azy eo amin'ny eo en ligne io dia ambarao en ligne atompoko ny délivrer hoe misy olona eto any Koweït délivrer afaka ny devoly misy olona eto any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany tsofina rano dia mandray tsodrano ny tylatia zao niezaka ny fariseo sy ny mpanao-dalàna andresy lahatra ny olona ny amin'ny tsy fisiny tsy fanaovan'i Jesosy azany fahagagana zany ny amin'ny tsy tokony ilana nyzany Jesosy zany fa ny azy dia zao raha andray nareo raiso raha tsy andray nareo za andray tsy fantatro na mpanota izy na tsy mpanota zavatra tsotra ihany ny fantatro za mpataloha mahiratra ankehitriny tsaka ny tehiteny ty lehilahy ty hoe ny zavatra netraika teto amin'ny fiainako tsy voatery netraika teo amin'ny fiainareo inonareo mino tsy inonareo zamino fa raha zany antaninareo pirofo mivaingana za mba ankehitriny fa mahiratra azo alleloia ry havana ianao io tena possible ho lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe amin'ny alalan'ny inona fotsiny amin'ny alalan'ny fandehananao mody misy pastera namana izay fanodimandriko izy fa izany vehivavy zany ry havana tena mahavarina mien'ny tantarany zany fa ao anatin'io kibony io ao anatin'ny vatany io efa be dehibe tova tsisy tsony izy mahia kely zay dia efa be dehibe mihitsy nytova fa tsy amintsony ohatra ny pancréany a efa tsotsony pancréas nisy fa efa nahena kely rainy anazy efa ray sisa ny tsinaibe tsy misy tsinaibe zany olona zany tsisy tsinaibe tsony fa ny sorona tsinaibe dia tsinay kely zay dia izy a tsy mahavita mihinana zavatra be dehibe zany mety ozy nareo tsy possible zany a fa za koa mbola mitenareo androany hoe possible zany masona ena hitany zany efa tsisy tsinaibe tsony etrety hoe tsisy tsinaibe tsony a fa tsinay kely sisa dia tsy afaka zany vehivavy zany tsy mahalany rano vary ray vilia zavatra kely foana no any dia izy mahihikely fa izy matanjaka tena tsy mampino zany a dia efa tsisy misy zavatra ohatry zany ao anaty beda be moa zavatra tantarana ny anao perena koa dia ny esorina ny anina tena esorina ny anina fa voakasiky le microbe koa ny anina dia ny esorina sarakaty pancréas moa sarakaty be dia tsy mampino le izy zany vehivavy zany tsy dia hoe tena hoe tena mpitory teny be manahoana fa lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe satria maninona satria nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe dia mitantara le zavatra lehibe lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe zany hoe amin'ny alalan'inona ianao zany afaka tena mavita toriteny ianao ry havana malala na dia mbola tsy mandalina baiboly be tahaka ny ahoana ary fa mitantara fotsiny me za hitanareo zao ry havana efa tsisy tova be dehibe ao tamatokatoko fa sao mbola hitanareo zao a tonga ny olona dia hoe tena velona kosa Jesosy tena mahery kosa ny Andriamanitra io vehivavy io za vehivavy zany a mandeha moto maka ny ambanivohitra be tsy tonga na tomobila mandeha mitory teny atotototony moto efa zany efa tsisy tovany inona ao anatiny ao dia any ambanivohitra izy tsy mahazaka mihinana zavatra hoe manino raha tena marina zany a tsy tokony hazaka inona zavatra mavesatra nefa hitanareo ny ambanivohitra tsy efa tsy ovy tsaramaso sy vomanga sy fa velona izy ry havana raha ny tena torohevitra ny dokotera tokony hoe yaourt flan zavatra zany no hoany zavatra maivana fa izy any andianao flan anao any ambanivohitra be any amin'le tsisy afa-tsy mangazo bononoka aza nomen'ny olona anao fa velona izy dia inona ny zavatra mitranga miova fony olona tena mahatsangana fiangonana izy tena misy fiangonana tena entiny
dia inona nytoroteny enondro isan'andro tsy hoe isan'andro moa zany fa ny akavetsahany toroteny dia ninonina verse toriana eo dia tsy maintsy mefarany fitsona vavy zany raha rehefa tsisy ninona tsy atao mikipoko aty fa sambo nitana za izy mitsikitsiky zay foana zay rahana vavy zay tena varao a efa ho faty izy mitsikitsiky be mihitsy izy maty izy mitsiky hitanareo ravana ianao hoe tokony ho mpanompon'Andriamanitra lehibe ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao satria ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra tamintsika lehibe daholo dia hitanao ny olona miteny zavatra lehibe zany a andrasan'olona zavatra lehibe mahitanao ny olona dia mahita zavatra lehibe satria mahita asa tanana lehibe dia tena amintsika ry andro any manao hoe modi alleloia modi ihany aloha Jesosy tsy niteny hoe tsisy ilako anao mihitsy angefa ndana mody fo Jesosy manao hoe mody ihany aloha izy izy teo vaidrinatsika ho Jesosy nanao hoe mody ihany any an-tranonao dia ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izany zavatra lehibe zany be dia be ny samaritana vavaka noho ninona noho ny fanekeny vehivavy samaritana anankiray andeha ody ainga hitapara ny zavatra zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany amin'ny alalanao io ry havana amin'ny alalanao io a dia tokony isy olona ndray an' Jesosy any raha izy fotsiny fa raha ianao io matarika olona ray fotsiny dia tsika rehetrarehetra matarika olona ray daholy ao am' Jesosy ngezangezany ry havana inona mety afahanao mitarika ny olona tsy manana ninninony tsika afa-tsy zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika misy fotoana irahan'ny pasteranay mandeha mitety radio tsy mitory-teny fa mijoro vavolombelona fotsiny hoe za zany ry havana taloha nananan'olona trosa aloha 100 millions za fa zao hitanareo zao ho fafanitrosako ary efa tahin'ny tompo aho zay fotsiny mitety radio maro dia misy olona tonga hivavaka satria naninona nahare fotsiny efa olona efa ohatr' zany hoe nylasa ohatran'izany andeha hivavaka fa misy Andriamanitra velona ao dia mba tena tsodrananao androany ary tena mampahilanao manao hoe ianao io anisan'ny olona nasain'i Jesosy lody ianao mody tsy misaraka amin'Andriamanitra fa mitondra ny anaran'Andriamanitra mandehandeha manomboka ianao mikasihan' Jesosy ianao mitondra ny diakasiky Jesosy any amin'izay rehetra toerana lehanao anambara aminy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalany fijona vavolombelona anao ane hitondra fifoazam-panahy eo an-tanàna ianao a hitondra fifoazam-panahy amin'ny fianakaviana ianao a hitondra fifoazam-panahy amin'ny manodidina any am-piasana misy olona any maheno fijona vavolombelona anao any amin'ny toerana misy azy any lasa matahotra an'Andriamanitra amin'ny toerana zay misy azy any lasa tian'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra zay lalovanao ninona sehatra misy anao aza dinonao ny miresaka momba an' Jesosy aza dinonao ny miresaka momba an'Andriamanitra fa nalefa ody ianao io mba hitarainy ny olona rehetra tao gerasena tsisy nandray an' Jesosy fa noho ny fijanonan'io lehilahy demoniaka tao gerasena io dia tonga ny fifoazam-panahy dia nanomboka nare filazantsara ny olona efa maty Jesosy a ny mpianatra tonga ny mpianatra efa nisy olona nandray filazantsara tao noho ninona noho ny fijanonan'ilay lehilahy nijanona tao gerasena fa tsy nandeha niala teo nanaraka an' Jesosy satria ianao mijanona eo ilain'Andriamanitra ianao ambarao ny voninahitr'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery hivavaka tsika anao hira ray aloha tsika sa hivavaka aloha tsika andao hivavaka aloha tsika hivavaka ny tenako dia anao hira anankiray tsika aoriana zany hiry zany a dia hiaraka amintsika eto ary nabavitsika Anitra Clarisy sy ranabavitsika Anitra Clarisy sy iza moa zafady ranabavy Anitra Clarisy sy ranabavy Erika alleloia hivavaka hiaraka amiketo amin'ity androany ity andaotsika hivavaka amin'izao fotoana izao otsika metraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra ravana malala ametraka zany toriteny zany isika hitondra izany toriteny zany mba ho anisan'ny olona ianao alefan'i Jesosy mody rehefa avy nanehoan'ny voninahiny dia mba hanambara amin'ny olona rehetra kosa
izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity androany ity raha voalaza teto ny afatra ao. Dia ndre tokoa zay Jesosy nampodinao, naverinao, nampodinao tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy tsy tianao hiaraka aminao zay, fa miaraka aminao zay. Fa najanonao amin'ny toerana rehetra zay misy anay, naverinao amin'ny toerana rehetra zay misy anay, mba ahafahan'ny olona rehetra any mandray fa ianao ny tompo, ianao ny mpanjaka, ianao ny natoy izao ny fiainanay, ianao ny niany fiainanay, ianao ny tanay, ianao ny nanasitrana anay Jesosy any. Androany Jesosy tena hoe zay rehetra olona tonga eto ka nanehoana ny voninahitra ao, irao izy ireo androany, ireo iverina ny amin'ny toerana zay misy azy, tsy iverina amin'ny fiainan'ny taloha ratsy, fa hanambara amin'ny olona kosa. Alleluia. Hanambara amin'ny olona kosa zay rehetra nataonao taminy. Jesosy indreto zay isan'andro san'andro tsy hitsahatra izao fandarana izao, fa hanambara foana zay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Be loatra, betsaka ny zavatra nataonao, ary anampotantaraina mandrakizay zay hatrany amin'ny zafiafinay, zafindohalikay Jesosy raha mbola tsy tonga ianao, mampahafantarinay fa ianao ny tomponay, ianao amin'ny Andriamanitray, nanao zava-dehibe ngeza be teo amin'ny fiainanay. Ampianaro reto mpanomponao reto ankehitriny Jesosy ahy. Ampianaro reto mpanomponao reto ankehitriny Jesosy malalo. Mba ho iranao, ay anambara ny fahatsarana. Manolo tena ho anao zay tsirairay avy reto ankehitriny, ho irakao, tsy ho vavolombelonao ihany Jesosy ahy. Fa anao taka n'ity lehilahy ty mihitsy zay, nanao ny asa anankiroa ty lehilahy demoniaka tao Gerasena ty. Niperaka teo tongotra Jesosy izy aloha ho vavolombelona, fa aveo kosa izy nirahana andeha hody ho iraka. Ndreto zay Jesosy atao vavolombelona ary atao viraka ao. Meo fandresen-dahatra, meo anay ny osotry ny fandresen-dahatra Jesosy ahy. Oka ny molotray hisokatra, oka ny vavanay hisokatra, dia hiteny ny fahatsaranao Andriamanitra, dia hanambara ny fahalebiazanao, dia hiteny aminao isan'andro isan'andro, hiteny amin'ny olona manodidina anay izay rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Azavenanao mangina ny vavanay, oka izay hanambara hatrany hatrany fa ianao ny natoy izao ny fiainanay. Ho ambaranay mandrakizay raha mbola miaina koa Jesosy ahy, dia ambaranay mandrakizay fa ianao ny natoy izao ny fiainanay, dia ho vavolombelonao naiza lehanay, naiza hitondranao anay, naiza ny rahanao anay. Misaotra Jesosy malala. Dia laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay. Raha mbola ho amin'ny fotoana Jesosy manomboka eto indray, mbola hitany fiainanay ianao, aza matahotra ianao, fa ho tsara laza eny amin'izao tontolo izao ny zavatra zay nataonao. Raha tianao isehon'ny voninahitran'Andriamanitra ny fiainanao, tianao anao zavatra ngeza be amin'ny fiainanao Andriamanitra, mitenena ianao ankehitriny hoe za Jesosy tsy angina Jesosy, fa ho ambarako Jesosy ahy, ho ambarako, ho ataoko tsara laza izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen. Elo iritsika ahoana ty tonga dia hivavaka ranabavitsika Anitra Clarissa sy ranabavy Erika. Halleluja. Izao misaotra anao, fambano fidinao mpiasana, Canadien tsy mendrika aza Jesosy ahy. Canadien tsy mendrika aza, Omenao anjaranao ny asanao. menao anjarana ny asana, Zinona moandriamanitro, na o Andriamanitro, zinona moalim-batonendrinao e. zinona moano batinedrina, Taluta tsy mendrika tokoa. manuta tsy mendrika tokoa, Ino fatoloranao efa indro fatoloranao ny
fivoriana tsiroaloalono faratsina ina tiaruaruku faratiana zezomba tuviamikufa ianao tafoina asarakai rayanao no miaraka mikutuku tsy misy asa tsariza tsy efapo
Kasika zay ho an'ny mpiara-belona aminay, ho an'ny ankonanay no voalohany indrindra, ho an'ny vady aman-janakay izany, ho an'ireo mpianakavianay, ho an'ny firay-monina aminay entina na dia ho an'ny firenena hatramin'izao tontolo izao ary ohatra ho hita taratra fa ianao miaraka aminay, ohatra tsy homenaka izay tahaka ilay lehilahy tao azonoka rehefa fa ohatra ho ataonao toy izany, ho atsanganao izay rehetra tisa, ho atsanganao ho vavolombelonao hiraka aminay izay rehetra tany aleha raha eo matsoky ianao zahay, matsoky ny valim-bavaka izay raisinay avy aminao zay, ary ny teny zay re mampitondray mampanompo matetiny izy sasa fantatray fa tsisy latsaky izany, tsisy raraka izany na dia mitera avy fa ho tanteraka amin'ny fiainana tsirairay avy. Dia makasisika anao zay ray satria Andriamanitra tsara sy mahatoky ianao ilay mpanao ny tsara. Satria tompo afahinao ilay manamarina mandrakariva ny teninao, tenao ilay tsy miverina foana aminao raha rehefa matanteraka ny fiainan'arinao azy, raha rehefa mahavotra ny tany raha eo satranao zay. Mino mbola manakana izany ao anatinay mitona sisanao mety misy tentinao tompo manakana ny teninao tsy manakana anatinay diovy ny rahanao izany Jesosy. Dia terinay aminao mety mihaja ny teran'nay mandrakiray amin'ny anarana sabidinao Jesosy nanaovana izany fafatizany. Halleluja. Amen. Halleluja. Mbola narevava. Jehovah ray masina tsara indrindra. Mbola tsaina tsy saotra hiteraka ny anaranao amin'izao fotoana fampimenao any izao. Saotra Jesosy malala satria mbola teto indray ny teninao. Mbola teto indray ianao nanambaranay ny lalana tokony alehanay, ny lalana tokony hitonganay Andriamanitra tamin'ny alana izany teny mamy dia nampitondranao mpanofonao izany teny. Nitarika anay indray nitoro ny filazantaranao amin'ny be, amosy laza ny fahatsaranao rehetra Andriamanitra ary hiteny amin'ny rehetra ny fahasoavana rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay ao ka ho hitetỳ aminay tokoa Andriamanitra izany fahasoavana nomenao anay izany ka anisany ijoro-babolombelona izay toro ny filazantaranao andeha amoa amin'ny olona rehetra izay Jehovah ray eo hitarika ny didinao hitory eo anatehanao ny lala marina rehetra izay hitoran'olona tsirairay azy Jehovah ray eo. Saotra indrindra Jesosy asan'izany teny izany tena hoe namoana izay ny anao ny asanao, ny anao ny asa mpanofonanao Jesosy saotra indrindra Jesosy satria mampianatra anay indray ianao mamony any anatin'ny fanahinay amin'izay ianao Jehovah ray eo mba tena hitory tokoa izahay hitory amin'ny alalanao amin'ny anaranao Jesosy satria izany Jesosy ny tena tonga anay ety dia ho irakao Jesosy malalo, ho irakao amin'ny olona manodidina anay ena ny fianakavianay ankonanay Jesosy dia ho resy lahatra amin'ny alalan'ny fitoriana aminay Jesosy satria izay dia efa nafahanao, efa navitanao matoa izay mbola tonga eto Jesosy noho ny fahasoavana dia minao anay tsirairay avy eto sandretra Jesosy tena hoe tario izay mitoro ny filazantaranao tena hoe anambarana fahatsaranao ny fahasoavanao Andriamanitra dia misaotra indrindra Jehovah ray tamin'izany teny izany mbola mampatsiahanay fa mbola manana asa lehibe izay nitory an'izany filazantaranao izany mbola manana asa izay amin'ireo ankonanay izay mbola tsy malalanao izay mbola tsy mitodika aminao dia ny anambara azy ireo ny fahasoavanao, anambara azy ireo fahatsaranao Andriamanitra satria izany iraka tediavinao aminay tsirairay avy eto ka angatanay ny hero fanamasinao hitari-dalana anay ahafahanay manatanteraka an'izany anaty amin'ny olona Jesosy malalo ahafahanay manatanteraka an'izany manerana izao tontolo izao dia izany indrindra tompo malala ny angatanay ny fananao masina hiditsaka aminay mba ahafahanay mitoro ny filazantaranao satria izany no angatanao aminay izany no hiatrasanao aminay mba toy izay nampidinao Jehovah ray eo mba toy izay nalefanao mandeha dia hitory an'izany filazantaranao izany dia passion tsirairay avy Jesosy dia mbola manam-paniriana ianao an'izany asanao izany nefa mbola manana fisalasalana mbola manana fitaovatra Jesosy dia tenony herinao izy ireny mba hahitory anambara n'izany teninao izany anambara ny asatrao Andriamanitra mba hididian'ny olona rehetra aminao mba hiverenan'ny olona ao ambalanao Jehovah ray eo satria avidy lehibe napetraka ao taminay tsirairay avy izany matoa izay mbola lery Jesosy dia adidy tsara nomenao anay izany ka mila fampirahanay ka ndreky izay mbola vonona foana Jesosy anao sitraka mbola vonona foana izay hitoro ny filazantaranao mbola vonona izay no ampiasainao Jesosy malalo ka
Mihoery Jesosy afahany manatanteraka an'izany ateny sotra Jesosy malala aoka tsisy olafaka amin'ny teny izay nambaranao te aoka tsy andalondalo fotsiny ao anatin'ny sofonay Jehovah ray aoka tena hoe mipasoka ty anatin'ny fofonay anovo voatsara ty anatinay dia teny rehetra navoaka ny vava amin'ny tanomponao dia tena akasiky amin'ny fiainanay ka ny voninahitra ao no hita ety aminay manombokery Jesosy dia ahita ny fahasaranao ety aminay ny olona tsirairay avy izay mijery anay Jesosy dia efa zany fotsiny dia efa fahazakana sy fijoroana vavolombelona amin'ny manodidina anay dia misaotra indrindra Jehovah ray ao dia voninahitra ho anao rehetra ihany Alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny izy mirahavavitsika hianatra Clarisy fombiazana fitahina ilay vavaka tamin'ny voalohany ary ranavavy Erika kosa no nivavaka tamin'ny faharoa dia misaotra ny izy mirahavavitsika niaraka tamiko teto nitondran'izay vavaka izay dia tahiny tompo daholo arytsika rehetrarehetra hiditra arytsika amin'izao fotoana izao amin'ny fiderana amara-piranantsika ny fotoana dia dao ary tonga dia mentsika mampionana ny fotoana hitonanantsika anatin'ny fiderana miaraka aminay menakavy eto tokantrano sy ny gropy izay maharesy izay miaraka aminay ao anaty Zoom amin'ity androany ity entina any amin'ny kilometatra marobe no androany hiaraka aminay anatin'ny fiderana ho tonga ny tokantrano any Chine any any Koweït any any Canada any any États-Unis any any Belgique any sy eto Frantsa sy ny manodidina any Madagasikara any ny fiderana izay ataontsika eto amin'ity androany ity tahiny toko daholo ary.
tany tompontsika rehetrarehetra io antsika ao iantsika anaty fiderana mbola tsy sapotra ny fotoana mbola mentsika voninahitra eto Andriamanitra andaso aloha ary ao azy mbola nao fiderana ihany aloha tsika dia rehefa avy eo tsika misy an'le taka mahazatra misy hira roa angatana fa mbola tsy zao dia zao aloha mbola nao hira anankiray aloha tsika hira fiderana dia avy eo tsika manao hira anankiroa maraparanantsika azy ndao ary eo ary tsika rehetrarehetra erakiza eo ihany tsika misy hira anankiroa nisy nangataka niditra voalohany teo ny hitako niditra voalohany taty Joseph Dafy ny Ralatojo baba dia ny faharoa mivazina tsy maintsy mpandresy
dia misy hoe miorena tsara honore baba zany voalohany baba zany voalohany ao azy miaraka amin'ny groupe zay maha izy tojo namarana azy dia tojo manomboka azy tojo ao sady ilanangatahany tojo moa zany izy amin'ny kono mandiny mila ianaratsika zao chorégraphie zao Rosemina any Bordeaux caméra amizao fotoana zao kadaka terianaka tsara tare reto zanakadaka reto vosikety zaholy Anka Clarice Anka Clarice miaraka amintsika anatin'ity groupe zay maharesy anakifidyana fenana nakoto Fani nubadeananay adamizay misy fanapany eo anivony fiderany eomny nantinay misy ere misy fahefana esa misy fani nubadeananay adamizay misy fanapany Siri amboara miaina namina misy fahefana babe sao miterano babe kuba tanana kely ataony Marijo Daniela makalaza anniversaire fitona ava aiza le makalaza anniversaire fanambadina ao amitsesy ao Belgique atsika zao soameva Saint-Malo ao Saint-Malo atsika dia surka Hortensia Marie Hortensina Mama Martina Mama Martina Tiasa Roberta tacan di plafond Erika Orenna camera Fabiola Sarakadapa our poeto camera Hallelujah Rana Paulina Sarakadeni 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 Hallelujah Paranandara Paulina dia tongkrana Paulina zany Hallelujah ao le hira farany dia davitsika le hira izanangatandra mihitsy mivazina mpandresy zay izy mivazina tsy maintsy mpandresy ay io
ao azy. Ao iatsika maranantsika azy tia. Io le maranantsika azy tia dia raha fiarahantsika eto Voany okona iz'Andriamanitra. Alleluia. Tantananitsika izay eo la babiny namany vokazy. Alleluia. Velina. Olana tsy maintsy misy, gato tsy maintsy akena, manana fomba fa tsy maintsy azo fandresena, tsy mitovy Mahery soa ao Italia. Efa miaravantsika ny avy any Italia any. fa zanak'Andriamanitra. Alleluia. Olana tsy maintsy misy hoa, gato tsy maintsy akena, manana fomba fa tsy maintsy azo fandresena, tsy mitovy mihitsy ny manompo sy ny tsy manompo. Miafaka ianao fa zanak'Andriamanitra. Fiainanao fa izy no ikarakarana, ilazao aminy zay mahazo anao fa Eto vitsy sy erikany. Izy no rababireo. ankazana aminy Fiarahantsika ny avavan'izy ireo. sokatramanao ny Eny Sasiala. farambola izy to iananitrao tsy velanao tsy miadirehana. Sorta ny avavan'izasika. Angana tsy maintsy fampifandresanao zay Jesosy tsy mbola resafisara mitsangana zakivy dia misora amin'ny lalana marina fa raha isin'ny farany tsy maintsy mpandresy anao fanao elanao angana tsy maintsy fampifandresanao zay miaraka taon Jesosy tsy mbola resafisara mitsangana zakivy dia misora amin'ny lalana marina fa raha isin'ny farany tsy maintsy mpandresy anao. Alleluia. Tena rakoto. Manaikinaiky molotsaka dia itsika aminay izao. Ewa. Zay vitsy. Mampiazona fitahina an-tsakilarisa ilay vavaka teo. Alleluia. Olana tsy maintsy misy hoa, gato tsy maintsy akena, manana fomba fa tsy maintsy azo fandresena, Mantsy mafy misy ninao kely. tseny manompo sy maintsy Alleluia. miavaka ianao io fa zanak'Andriamanitra. Alleluia. Ampitao Amina. fiainanao fa izy no ikarakarana, Eny tsikitsik kely iny arizy. izay mahazo anao fa izy tsy anenanao diadireny amizao. Ny fankazarana aminy Marizo. ny sokatra Raha misy akiba ampifirisy dia nabiny namana manao publicité aty. Andriamanitrao tsy vera Awa. tsy miadireny amina. Soa meva. Angana tsy maintsy fampifandresy anao fa zay miaraka tao am Jesosy tsy mbola resafisao mitsangana zakivy dia misora Asa dimy akikizina la pitso a. sy ny farany Eo. Erika Raska. angana tsy maintsy fampifandresy anao fa zay miaraka Tsy tao maintsy boaka fandresy anaka. resafisao Sazy sara. mitsangana zakivy dia misora Eko sara. marina fa raha isin'ny farany tsy maintsy mpandresy anao. Sorta tsika rehetra. Tsy maintsy mpandresy anao. Tsy maintsy fandresy anao. Tsy maintsy mpandresy anao. Tadela. Tsy maintsy mpandresy anao. Alleluia. Tsy maintsy mpandresy anao. Ina. Fanao elanao angana tsy maintsy fampifandresy anao fa zay miaraka tamin Jesosy tsy mbola resafisao mitsangana zakivy dia Lala. marina fa raha isin'ny Fontaine, Madame Fontaine. Ewa. Nawela na waingana. Nazo boka fandresy anao. tsy mbola resafisao. Eny Zasiara marapara anazy. Tsy maintsy mpandresy anao. Soja Jesus. Alleluia. Namarana azy maheno soa any Italia. Alleluia. Tahitoko daholo tsika rehetrarehetra. Ivavaka isika amarana ny fotoana amin'izao fotoana izao a.
misaotra anao zay jesosy satria totosa teto indray ny sabatanay a raha miala eto zay Jehovandriamanitra dia fantatra efa mivimbina fifaliany zay mivimbina hery zay a miakatra ny finoanay a velona ny fanantenanay a tsy mitovy amin'ny olona tsy niatrika sabaty zay atrika ny tontolo herinandro mety ho kivikivy ny olona mety avesabesatra mety ho manjombonjombona fa zay kosa ho feno fifaliana ho feno hery a ary na nylatsinainay dia ho takany zomahana ihany feno fahazotoana miatrika ny tontolo herinandro satria nahazo hery avy amin'ny Andriamanitray nahita sitraka avy amin'ny Andriamanitray sambatra ny olona zay manao ny sabato ao fafinaretany dia fantatra fa olona sambatra daholo zay miala eto amin'ity toerana ity ho voninahitra naranao Jehovandriamanitra raiso ny haja ambony indrindra fa mendrika anao zany a halleloia amen manome fotoana anareo indray zay a amin'ny alatsinainy amin'ny 7 ora sasany alina ao anatin'ny vavaka fiambenana iranao fandatindramoka izao aki radio 12345.com aki radio.radio12345.com afahanao mieno a nionjapeo aki radio raha te hiaraka aminay ianao a ho any Jesosy voninahitra misaotra anao niaraka taminay teto a halleloia amen